misy vahiny ao an-tanàna tambatambatsire anapisy ihany koa miarabanao général Désiré Makavelo miaraba ihany koa ny généraly beifika fedehitsy zay sady ato anatin'ny fikambanana ihany koa mitsikateaka mafy be ihany koa izy a miaraka amitsika anatin'ny adihevitra ilalatsiny amin'ny fatarana kely ihany koa noho ny embouteillage kely moa zanadrano tsy maintsy andraisantsika izay atao hoe service maintsy ny tanindrazan'izay ny mety ho famaritana sy ny tari-dalana afahantsika miroso ao anatin'ny adihevitra zay général Désiré Makavelo généraly beifika aloha tena irosotsika ao anatin'ny adihevitra satria ny aloha hevitra zay tena iompanatsika dia ny hoe scotisme sy ny tandrazana ny fantoka tamin'ny tandrazana ihany koa ny familabelana zay metin'ny général Désiré Makavelo to kanefany mifandraiky amin'ny andraikitry ny atao hoe skoto eto Madagasikara milohany idiratsika raha sikakareo aloha tsika metsika apapitona kely mitarika Ravelson Ravelson Badista somary raha ny amin'ny télé zany dia piba kely aloha asivy vaso kely aloha izy telo amin'ny rahalahy raha tsika mitehaka marobe zareo ao anatin'izany rehetra zany ao anatin'izay dia iloso avitrantsika ao anatin'ny adihevitra aloha anavahana ny fiarahana mba tsy homena aminaina ihany koa tsika ay dimy mirahalahy ka ery zalahy fa tsy telo fotsiny ataotsika mafy mitsy nitehaka asikarako samy dina manokana zao vilakevitro zao entin'ny fikambanana scotisme ny tily eto Madagasikara
hofankalazantsika nyity faharoa ambin'ny taona niverenany fahaleovan-tena itya izay ankasirantsika manokana andreto vahintsika zay namaly ny fanasana tsara manamarika atsika fa ny generaly Désiré Ramakavelo dia akoatra ny mampalabe mpampianatra azy dia generaly misotro ronono eo anivon'ny tafika malagasy efa nisahana ny andraikitry ny ministre ny fiarovam-pirenena ihany koa na ny folo alonda tamin'ny fotoan'androny ary efa mitana andraikitra malo ihany koa teo anivon'ny etamajoro ny tafika malagasy metsika tehaka mafy be izy ao anatin'izany afaka iresaka atao hoe fitiavan-tanindrazana torak'izay ihany koa ny vahintsika ny generaly to voalohany micro aitsy voalohana kay generaly be ifika metsika tehaka mafy be ihany koa izy dia generaly de brigade moa izy amitsika fampiasaka zao nanoka ny taona 2010 sy 2000 efa mitana andraikitra maro ihany koa teo anivon'ny gendarmerie pirenena tany amin'ny taona 7 izy no nahazo ny grady sous-officier teo anivon'izany gendarmerie pirenena izany hoentiko tsikelikely eo ihany momba reto vahintsika reto sy ny andraikitra raisiny rehefa aveo ao anatin'ny adihevitra fa nisafiditsika manokana ihany koa izy amma manabolinahitra generaly eo anivon'ny tafika malagasy no sady mpiambana ihany koa zany eto anivon'ny tily eto Madagasikara fiaka mazoto no totem na nisy olona lalana fiantso azy metsika tehaka mafy be izy ao anatin'izany toy izao ny fizotra ny adihevitsika skotisma sy ny tandrazana hitondra no mety ho fahitan'ny aloha hevitra aloha ireto vahintsika ireto ao amin'ny tapan'ny faharoa dia isy ny adihevitra zany hoe isika mpanotrona dia afaka mametraka fanontaniana manoloana ny adihevitra zay hoentin'ny vahintsika zany na mametraka fanontaniana ihany koa manoloana ny loha hevitra ka azon'izy ireo avaliana ihany koa ao amin'ny tapany faharoa ny adihevitra zay hoentitsika dia tsy azotsika sarana ry izy mirahalahy ny atao hoe skotisma sy ny tandrazana satria ny mpamorona ny skotisma aloha voalohany indrindra i Bataille Paul dia manamboninahitra generaly anglisy izy io ary anisany nandany ny andro toko-piainany tamin'ny fabadriana fahalemana manerana an'izao tontolo zao ary izy mpamorona ny fikambanana aza dia nilaza mihitsy hoe raha omena andraikitra ny tanora dia tsisy ilaina intsony miaramila zany fa lasa anana zay mandry fahaleman'izay ny tany ka antony nananganany an'ity fikambanana ity raha miresaka ny atao hoe skotisma zany tsika ho an'ny eto Madagasikara dia misy ny tily eto Madagasikara ny antily ary ny kia dia samy voy ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ary ny ankizy ireo dia tena beazina mihitsiny zany amin'izay fitiavan-tanindrazana zay amin'ny endrika maro samihafa zay horesantsika rehefa aveo fa ety am-piandohana aloha dia antany fotsiny metsika ny generaly bivoka aloha ny fitenenana efa misy micro amsi ao sa ity ihany no ifampizarana ao anatin'le izy dia ny ataontsika hoe ny mampifamatotra amin'ireo loha hevitra roa reo manahoana aloha satria se anisan'ny biazina ateto anivon'ny fikambanana niakatra tonia nakatra ekipa ihany koa ary ankehitriny moa eo anivon'ny fobepikambanana izay natao hoe skotisma izany aiza ho aiza ny fampiarany skoto ny atao hoe fitiavan-tanindrazana sy ny hoe tanindrazana raha ny fahitantsy azy misaotra ny Gasikara nanome ny fitenena mialohany amariko fanontaniana dia mamela ianareo isaotra n'Andriamanitra ny amin'ny na tonga an'izao adihevitra na séance manokana izao satria everiko hoe zava-dehibe loatra satria tena tsy afaka misaraka mihitsy izany tanindrazana zany sy ny skotisma ary misaotra ihany koa ny mpanomana an'izao etsika eto amin'ny FTM izao dia ifangoro mireka satria voalohany no isy zavatra sala am'izao tato anatin'ny fikambanana ary indrindrandrindra nampionahy tamin'izao ray aman-dreny zao satria dia ny generaly Ramakavelo izy moa dia ray aman-dreninay eo anivon'ny tafika ary zaho manokana isaky ny manoratra boky na ny boky na zahoako ny tapaporoana roa na ny boky na
nahafahako nazy tapotorona telo dia izy zany namako narafitra azy zany hoe en ligne na par telefône nanaovana an'izany fa de nahatompo ahy satria validé zany le boky ary azoko somantsara le mendrika tiaka kosa zany ary na de teo anivon'ny raharam-pirenena maro ny olana misy tena teo anivon'ny asa nandritra fotoana mitazomana andraikitra maro dia miantso azy satria mbola mpianatra aho defa ministre ny foloan'ny fiarovam-pirenena izy zany hoe tamin'ny fotoana nahafahako baka tany amin'ny sekoly miramira-pirenena de voatendro ministre izy ary nakany ivelany Madagasikara izahay ary efa nivelana mbola teo izy ary nifanerasera matetika teo anivon'ny asa fa misehatra zany hoe efa niasa aho zany dia telefôna matetika mifandraisanayka dia misaotra ny mpanomana na mpifandray anay na mpionanay toy izao fa tena zava-dehibe aho anarak'izay raha miresaka scotisme sy ny tanindrazana dia everina hoe zavatra tsy azo sarana araka voalazany teo zay satria ny tenako manokana moa dia nandalo fitaizana nanomboka tany amin'ny sampanamavo na ny lovotao nanao lovotao heritaona aho zany de efa nampiakarina ho sampanamaitso de ny zavatra tsapako zany rehefa nidra tato amin'ny skoto mialatsiny fa voatera no nanaran'olona maradone fatatsika loatra ilapata amin'ny soko tam'izany fotoana zany ny fiangonana akaiky ny tranonay za tsy mbola mpivavaka tam'izany ny dadanay mandeha fa zahay mandeha milalao baolina ary zavatra tsapako rehefa mangalatra milalao baolina zay de maratra foana bedin'Andriamanitra bedin'ny Jesosy ka ny rehefa nahita ny lapata amin'ny soko aho zany mivory manao ale skoto de voatarika mbola zaza tam'izany de voatarika de nefarano moa de lasa mpianatra sekoly lahady de lasa rovitô lasa sampanamaitso ny tena tsapako tao anatin'izay zany ny hira no hiraina voalohany am'le manao saporitra defa miresaka fitiava-tanindrazana zany hoe zany rehefa mihira hanomboka fivorina de miresaka tanindrazana de ilay hotiavinay manak'izay ary ny mpanazava tam'izany fotoana zany à côté zany hoe tany malalaka anankoroa teo am'le sekoly zany no misy anay rehefa mihira ndray izy zany na le manaparasa na le naizanaiza de miresaka fitiava-tanindrazana sy ny fitiavanamana ary raha ohatra ka iresaka ny tanindrazana raha tsy mifankatia raha tsy mifanao soa de tsy ho tanteraka mihitsy zany hoe handremo fitiava-tanindrazana zany ka eto aho zany dia manararoatra kely efa andresana teo ihany izy mikasika ny mpamorona ny fikambana dia zoko be tsika de bibizany fa voalazany generaly raha makavely teo ihany de hoe anomana olona anankiray ho lasa olombany ho tompony andraikitra maleo tena ary misy ato anatin'ny fikambanatsika ilay fitenenana anankiray zay azo lazaintsika hoe slogan mihitsy de le hoe afaka ampikarina kely any micro satria misy mijery any linakasika am'izao de mba maheno hanompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namany ary hanoa lalàna rehefa noa de adiko lalina zany hoe no everiko sana amin'ny thème anankiray sana ny olona manoratra boky io zavatra anankitelo io teboka anankitelo io zany dia na de ataotsika hoe any amin'ny enimpolo fitopolo na zato pejy akory aza dia mahasoratra mahakasika an'ireo teboka anankitelo le hoe anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namany ary hanoa lalàna satria tena mifameno tanteraka ary raha miresaka nyity tanindrazantsika malagasy ity
teny Madagasikara zany. Ny scotisme de teo foana satria tany amin'ny taona 2020 420 700 nahatongava zany hoe scotisme teto Madagasikara zany. Atsoatso moa tsika ankalaza n'ilay fahazato taona afaka 2 taona. Raha mahatadidy ny tantara tsika tamin'ny fotoana nahatongavany Jean Bedbeder tato anivy fikambanana ty teto Madagasikara de fa niady sahady izany hoe fahaleovantenany ty teto Madagasikara zany satria raha tsy diso aho ny 9 jona sahala am'izao no efa nanao fanekena tamin'ny teny malagasy ny tily ty teto Madagasikara. Izany zavatra zany zany de tsy ho azo ny eritreretina tamin'ny zavatra zany satria na ny mamoaka hira tamin'ny radio nisy tamin'ny zavatra zany tsy azo atao amin'ny teny malagasy fa tsy maintsy amin'ny teny frantsay. Ary vitsina ny olona mahazo alalana hamoaka hira. Isika nefany efa nahazo nanao fanekena na ny promesse teto anivon'ny fikambanana tamin'ny teny malagasy. Ary rehefa tonga ihany koa chef Mamy fa ny tena anarany moa Marc André Medo izay nitendreny fiobentom-kambanana ta Frantsa tamin'ny taorina kely ny tabataba 700 tonga teto Madagasikara zany hoe mbola tsy nahazo fahaleovantena ny malagasy tamin'izany fotoana zany de fa nampidiriny tao anatin'ny karazana objectif nanotanjona tiany hotratrarina ny fiadiana izany hoe hahazoan'ny ty reto Madagasikara izany fahaleovantena izany. Ary de tratra tokoa le izy satria tamin'ny alalan'ireo ekipe nationale tamin'izany fotoana zany hoe ekipe Afribe sahala amitsika zao tamin'izany fotoana zany tamin'ny alalan'ny le magicien ozy izy mantsainy chef Randria io Randria Samel le magicien mihitsy no fiantsony azy tamin'izany fotoana zany nasainy namadika an'ireo hira tamin'ny ray lovy izay mbola tamin'ny teny frantsay. Henoko misy nandeha le anankiray teo tamin'ny maraina narefa tamadika tamin'ny salle de conférence navadiky chef Randria tamin'ny teny malagasy daholo ny ankabeazana ary de tafavoaka soamantsara zany. Ka amiko zany raha ny scotisme indrindra moa ny ty teto Madagasikara efa ela no niady ny fahaleovantena. Ary raha ny tanindrazana anankiray tsy manana ny fahaleovantenany de everiko fa tsy mana ny fiandrianana. Ary raha mijery tsika ny hiram-pirenena malagasy ny sainam-pirenena malagasy ireo mpitolona rehetra na niady tamin'ireny tabataba rehetra zay nandalo na ny 700 na ny 700 dia ny ankabeazan'izy ireny dia nandalo fitezana sokoto daholo ary indrindrandrindra nisy voasambotra ary nogadraina fotoana zany raha tsy teny anakiena teto Antananarivo, anankiroa tany Taolagnaro, anankiroa tany Toamasina, anankiray tany Mahajanga sy ny maro indrindra tao faritany Fianaratsoa zany hoe ao amin'ny atsimo atsinanana ao amin'ny faritany Fianaratsozana ananki-efatra no ny fiadiavana ny fahaleovantena zany hoe niady zay anasoany tanindrazana sokoto daholo zay lazaina zay ary ty eto Madagasikara zay olona zay ajanoko eo angamba aloha zany ny famiana-belarina zay ataoko hoe fampidirana fa mbola maro ny zavatra voasantsika eto mifandraiky am'le scotisme mihitsiny ena hoe nisan'ny misehatra no anatin'ny tontolony atao hoe fanabeazana indrindra fa ny tanora ankoatra ny fandaharana amina onjapeo sy ny conférence maro samihafa zay ataonao betsaka ny seham-panabeazana zay hitanao général Makavelo fa manahoana ny fahitanao manokana ny fanabeazana scotisme mifandraiky am'izay atao hoe fampandraisana anjara amin'ny fitiavan-tanindrazana zay. Raha miresaka fanabeazana ny an-tsekoly tsika mety mianina fotsiny amin'ny ara-tsaina sy ny ara-batana
ny any am-piangonana ihany koa matetika ny ara-panahy tena fokisana fa eto anivon'ny skotisma indrindra ny tyleto Madagasikara dia manana sehatra anakenina zay tena hoe ifitorana dia maha-olona mihitsy na ara-tsaina ara-bata na ara-panahy ohatrohatr'izay ny hitondrana ary reo ankizy ireo misy fotoana rehefa milaza ampalovina explo manompo tanindrazana ampalovina asa soa mpiazana mihitsiny zany le ankizy ho tian'le tanindrazana amin'ny fomba maro samihafa zay le fanabeazana oentin'ny skotisma ka ho an'ny général Désiré Ramakavelo manahoana ny fahitanao fanabeazana sokoto manoloana le hoe fitiava-tanindrazana malaiky ve anao fa mampandray anjara ihany kosa ny sokoto fanabeazana ny tanindrazana indrindra fa ho an'ny eto Madagasikara zay hitra fahazato taona hoy tsika teo. Ia, manaiky mihitsy ako zany atao anaty. Metsika tiaka kosa zany e. Manaiky ako zao rehefa miaraka daholy ohatrany hoe miara milasy de tena hitanao mihitsy le toe-tsaina mifanampy miezaka manao zavatra tsara sy rehetrarehetra le tanjona tsara tare rehetrarehetra tena tanteraka tsakany sy an-davany ao anatin'ny fikambanana rehefa miaraka izy fa raha vao mandeha tsirairay izy mialasina raha iteny fa tsy hitatsony votsa le izy zany raha mitambatra be ary zay ny tena mazava-dehibe azy hoe tena vonona ve tsika hoe tsika mihitsiny hoe mahazo nyzany fanabeazana ao amin'ny tika zany tena izy joro hanana fahasahina milazany hoe zao kosa ny tokony ho izy zay mitambatra vato anefa zay misaraka fasika efa nisy hoe fitambarana be hoe zatra milaza hoe milanja sora-bavedy tsy hany mihitsy le resaka fa tena hoe eo amin'le faneo-kevitra mihitsiny amin'ny sehatra zay misy ianao mandresy lahatany olona mihitsy hoe mety ve zao fiainatsika zao vonona ve tsika tanora hanao zavatra tsika tily hanao zavatra satria tsika ane mora pepony tsika malagasy fa tsy ny hoe ny tily mora pepony raha vao misy zao hoe vondrona ataotako hoe vondrona tily ataoko hoe eto faritany Tanarivo tily eto Tanarivo tsy fanavakana koa zany fa ohatra raiky fotsiny de tena mijoro mihitsy ny tily hoe tena tsy mety kosa nangatao zavatra fanabeazana azonay de hoe manampy ny sahirana manadio tanàna mampilamina tanàna atao zay mahatsara azy reo olo raha mahita ny fako mipetraky eny enany eny mba misy tily ihany ve eny manodidina izy sa rehefa miaraka daholy izy de hoe ataotsika nadio tanàna fa rehefa mandeha rery izy mahita ny zavatra mikoroty ny fako fotsiny teneny ba tsy mba misy tonga saina mihitsy misy fiangonana eo akaiky eo misy tily eo anatin'ny fiangonana eo ary tsy fiangonana anakiray ny ataoko eo am'le tany fa misy fiangonana efatra efa mba nisy tily tamin'ireo fiangonana efatra hoe nanana hevitra hoe andao le reto fa mba ho diovina ny tsika ny voalohany anaovana ny fanamina mahatily atsona daholo ny tanora vokotany nareo zay tanora miaraka aminao ndaotsika anao mba misy ve zany anenge le fantanina raha ny fanabeazana ato za resy lahatra faladiko anao fa raha misy ny tena anisany teny hoe sehatra ahitana zany eto olombanina sy olona tsy tandrazana olo-pirenena tsika atao mitily zany hoe le fampiarana alizy nytany général Désiré Ramakavelo fa olana zany ohatra hoe rehefa manao fanamina izy de manao tily manao mpitandrazana fa rehefa mandeha rery izy ka manao akanjo sotra ohatra de avelo eo le fako ary rehefa manao fanamina zao ohatra hoe marangila tiandahan zany nga amin'ny généraly de milaza aminao raha vao manao fanamina marangila na alefanao amin'ny folo alina milazana anakiray tsy matahotra satria ty fanaminy tia de milaza hoe manana fahavononana de zavatra mety mitanga fanamina tily ihany ko zay zay ka tena milaza an'izany mihitsy za raha vao manao fanamina de tena hafa mihitsy ny toe-tsay fa ny toe-poko ny toe-panavy tena hoe manana fahavonona na inona eo an'loko na inona de tsy matahotra an'io ary zay toe-tsain'izay mihitsy ny tena tokony ananana rehefa manao teny civil ohatra na mahita mpangalatra ve defa matahotra ohatra tena ohatra tena milaza tena mamy zany aloha mba ty ataoko anatina finosateny fony za mbola hoe mpifamoso zay mivady de rehefa avy miasa za tam'zany efa maramila de hoe mandeha mijery azy mandeha de raha ohatra misolo akanjo manana le akanjo maramila za fa de makany
dia ohatran'ny tsy dia madoky tena satria le lalana mandeha kapitanjareo misy alika efatra misy alika efatra ary mivovobe na ole tsy fantako le alika raha vao mahita hoe manao akanjo maramila dia matahotra fa dia mandeha ohatry manina misy le alika fa raha vao tsy manao le akanjo maramila a ino fa mivovobe matahotra koa général eo anatiny manao le akanjo maramila dia matahotra ohatra ny anaikitra izy asa manao akanjo maramila foana makany amin'ny madama zany dia hitako zay nefitra hoe rehefa hoe avyndrava miasa ka taratara hoe efa mainzimainzy sara am'zany satsotika dia izy ny fanaminy efanaoko manodika ny fotoana etsaky fa rehefa hoany aminy a dia asoloky misolo akanjo a fa teo nahitako hoe raha vao manao akanjo maramila samy etika le alika fa raha vao mandeha am'zao akanjo hafa nanao fa dia iny le alika fa to tanao am'zany ka ina zany général ny lesona tokony raisitsika manoloana zay satria mitovy ihany na fanamina mpitandro filaminana na fanamina tily ihany keo am'zay a na io zao ny filovobe io zao ny andro magatsika fa manao sorty izy a fa mety misy hafanana zany avoka nyteny io ohatra zay ihany keo zany le izy a zany hoe tsy tokony rehefa manao fanamina ihany ve zany vo maneho ny fitiava-tandrazana ny scotisme eny le izy zany gamba ny anazavaka azy dia hoe misy fiatraikany toe-tsaina toe-po ny fahitana le fanamina anaovanao tena hoe misy lanjany iny misy asiny iny misy dikan'iny amiko ka raha vao manao an'le fanamina ako mipetraka amin'ny masoko to tsika zao eto mahita eto am'loany eto mangatsiaka iny isa hoandro hoe fa satsisy manao fanamina tsy mahatsiary mangatsiaka teka mafy be ho an'ny fanamina sokoty madrikelatsy amin'ny généraly afivoka andray koa ataoko hoe fiaka ihany keo satria voninahitra koa ngely hoe anarana masokoto hoe anisany nafantarany Madagasikara an'izany behivoka zany tany avaratra Madagasikara tany mafy be zany forosy zany teto amin'ny firenena andehan-jatovo mahavita tena mamon'olona tena mandry fahalemana mihitsiny fa rehefa ny andraikitra ny CRGN tany sea dia nahitana vokatra asa ve no ny leadership ansery hoe aloha za le ekipa iny tsy fantatro fa tsara aloha vokatra rehefa niana tany se dia zao zao manomboka miverina indray le izy ka mba te an-tany kely an'izay natao hoe expérience amin'ny zato sokoto se no tompony andraikitra eo aniva zandarmeri-pirenena ny nandraisany se an'izany atao hoe fanompona tanindrazany zany amin'ny voalohan-da fa amin'ny masokoto ihany keo inona no mety azo ampifandraisana am'ireo mampiavaka anse am'ireo namanse hafa izay tsy nanao sokoto nefa mendraikitra ny atao hoe fanompona tanindrazana ihany keo jesosy angamba ny asa nisy tantara anankiray ty rehefa niady tany Afrika Atsimo biby zay mpamorona fikambanana tany amin'ny toerana atao hoe mafaiky igny dia nahita hevitra anankiray ampiasana tanora sy ny ankizy ary teo no nitsiry lay fieritreretany an'le hoe andeha aho hijanona tsy ho miaramila itsony satria ny miaramila dia manao fampandrian-tany zany hoe miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia azo ny filaminana zany hoe lapay zany fa andeha kosa aho hanofana anyreto ankizy sy tanora ireto hanao lapay avy atrany zany hoe hanao filaminana misy fiarahamonina manokana dia avy atrany tsy misy niady izay indrindra moa no nahatonga an'le fiarahabana amin'ny tanana anankavia misy namako anatin'ny ekipa foibiara mety mbola tsy naheno an'ity tantara ty manazava atsika amin'le ankizy sanandro satria akaiky ny fo le tanan'ankavia dia anehoana fankatiavana bebe koa fa ny antony anankiray dia zao rehefa nody tany amin'ny état-major ny tany Angleterre zany bibi dia nangataka tamin'ny mpitondra fanjakana hoe za hijanona antaratasy
de tsy nivalina satria ny sokoto moa manana fahasahina de nitsofoka tany amin'ny tsy haiko na filopirenena filazana azy tamin'izao fotoana zany de tsofoka tao izy na de tsy nahazo alalana ary no sakanana fa de nitsofoka nanao zay fomba rehetra ahafahany nitsofoka tao ary eo ampanaovana signature ny le tompon'andraikitra tao tamin'ny fotoana io no mandray olona hafa no miresaka amin'ny bibi manao hoe tsy azo atao izany ary tsy afaka manao mampanao formation mampanao fiofanana amin'ny toerana io ianao satria paraka natokana ho an'ny mpanjaka io fa de misisika ihany izy de ny afarany moa nanapa-kevitra le mpitondra teo bon mahazo mandeha ianao de satria ny tanana anankiray ao manao signature ny tanana ankavia manao an'le mahazo mandeha ianao mirasina tanana izy de ino zany no atao hoe nataony fisainana miampy positive hoe inona ary nahatonga an'le olona tao nandray amin'ny tanana ankavia fa tsy tanana ankavanana tsy noraisiny hoe tsy fanajana le izy tsy noraisiny hoe fanamanina azy le izy zay toetra sokoto novoleny bibi ao anatin'ny fikambanana de hoe afaka manaiky tena afaka manome hevitra fisainana miabo hatrany am'izay zavatra rehetra miseho de nahatonga azy nanofana an'le ankizy tao am'le parka ary niforona ny fikambanana indray mandeha ny zanako mihitsy ny ao anatin'le sekoly tsy hoteneny teto ny sekoly de voantso zany ny zahay fa hoe misy fitopolo lahy manodidina an'le sekoly ary tsy tafavokao zany ny lehibeny sekoly sy ny mpampianatra ary ny ankizy de miaraka namonjy tany moa zany ny hoe FDS ny force de sécurité rehetra satria samy nahazo fiantsona daholo de sarotsatra moa zany no nazahoana an'le sekoly fa azo ihany de iny zany nitariky ahy satria ny skotisme atily eto Madagasikara moa mametraka hatrany hoe defal de le hoe anombor'Andriamanitra de vavaka natao indray mandeha aho zany na tsy aho hoe mivavaka aho ao fa tsy ho vitako ny hisambotra na hitifitra n'leto ankizy leto sanana fa tsy ho vitako zao aty zao raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tena hijova volo leleto zany ny zavatra nisy raha pitsomary zany hoe efa mitsambika anao zany rehefa lasa commandant sixième anao zany raha pitsomaraina liany vavahako de zao ny zavatra tonga atao an-tsaiko tao fantatra mantsy a iza ireto manao forosy reto zany tsy teny hoe foko aveza na foko aveza fa ny zavatra tonga teo zany le olona ray fiaviana am'le mpanao forosy nandalo teo am'de manina zany hoe eo alohan'ny vavahako de ny anankiray le olona ray fiaviana am'le mpanao forosy ilany satria zay mantsy nytantaran'io misy olona niady aloha tao de aveo nitambatra ireo rehefa nalamina fa izy ny alamina iny ny foron'Andriamandeha de ny afara tamin'ireny fandehafasana le ankizy mpanao forosy satria tsy afahy nisy an'izany teto Madagasikara ankizy be debe nafara nafiaky izay daholo ny tonga tao an-tsaiko ka ny zavatra nisy zany ny chef de poste teo am'le trano metrao satria ny trano commandant sixième na sana amin'ny trano ministre ihany tsy mitovy akory fa misy sécurité de ny chef de poste teo a de pray fiavina tena finoana koa tamin'le anisany manao forosy de re olona anankiroa zany miaraka nantsoko inona ny hevitra hitanareo niaraka ny fanakalo hevitra teo zahay de tapaka fa hanatona manao approche tsara le ataontsika manao le exploration zay teneniny Gasikara teo manao exploration itsika mamantatra tanàna mamantatra ny olona miaina ao mba ahafahantsika ahoana zany atao anaovana tafika masika ao ahoana ny atao mba ahafahana maresy latra ny olona ao lasa olo manina koa ndray andro any
lasa kristianina na ianao satria zay koa tsy tokony ho adiny nisy skotisme aty reto Madagasikara na ny mpanazavy Madagasikara dia tokony hijoro foana vavolombelon Jesos Kristy ka mba ho lasa vavolombelon Jesos Kristy koa zany le tonga reto dia manao approche dia nanao approche zany izahay teneniko zany reto olona reto ilazao ny ray aman-dreny ao ny notable ny atra amin'ny mpitandrina na ny pretra izay efa misotro ronono mampolo ny zareo tamin'izay fotoana zay nanafy natao zany zahay de ny resaka voatongeto aho hitatsika ny zavatra niseho teo nisy voadifitra ny zanatsika mitovy ny natao tanisy ny natao taty nisy voadifitra ny zanatsika nisy ny gada ny zanatsika ka everiko fa tsy fitaizana izany efa famaizana matoa nefa misy reny zavatra ataona atao hoe asa nandian-jatovolahy reny dia avy amintsika ato ihany no mety mahatonga zay misy andraikitra misy adidy tsy vitatsika ka andaotsika hiara asa eto koa de ataoko hoe tsy mahadiso angamba raha hiteny le ray aman-dreny anankiray zay tamin'izay fotoana zay fa raiky ambalopolo taona nitomany satria napetrany ambony seza ohatran'izao zahay tsy mety zaho satria anankitelo mipetraka ambony seza de misy ray aman-dreny hafa mipetraka ambany amin'ny somagny de zaho le manao fanamina miaramila kravaty mihitsy mipetraka ambany miaraka amle lahy antitra ireny fa aleo le zokony oa mipetraka amin'ny seza fa zay mipetraka ambany iny zany agnisan'ny nampietri-po azy tsy mbola nahita aho izy manamboninahitra miasa teto fa zaho teraka teto izy na ny ray aman-dreniko teraka teto tsy mbola nahita aho manamboninahitra ohatranao zao manao fietsika sara am'izao nandeha nankaty aminay nanatona hangatika fiara-miasa amin'ny fitaizana sasa zany hoe zany nanome toky izy nanomboka teo satria nifanome numéro telefony izahay nanome toky izy nanomboka teo matokisy anao izy ary ohatran'izay koa mitany amin'ny ilany hoe manomboko zao de hiara iasa isika raha misy tsy mety anarina zanakay de hiantso anao zay nandritra ny rotaona na commandant zay natany rotaona mahely de ndray mandeha ihany izy miantso saky anao grève tamin'izay fotoana zay zany le ankizy eo resaka bajato tamin'izay fotoana zay de voilà sasana am'izay angamba zany no azo-plazana makasiky tsy manenelansivy ami'ma hoe zamaromary le fanomponana tanivazana mihitsy fiteantsivy le fanomponana tanivazana zay nataliko hoe fa izareo expérience kely zay zany atao hoe manompo tanivazana zany inona mety tombony azo sy ampifanomponana tanivazana mba hifampizarana zany am'ireny tompo jeretsereto hoe ohatr'izao zany manompo tanivazana zany fiaka masoto généraly afaka miteny mafy anao tsy nanenina satria tia tadidiko tsara ny ekipa foibe voalohany zay tao anatiny zany tao Jean Leclerc Joelsoul ary izy ihany koa ny solotenatsika tany Angleterre tamin'ny fotoana hangatana ofisialy ny fanagasiana tany teo anivony tika Madagasikara ny ekipa foibe tina de fampizara ndraikitra ary misy slogan anankiray koa zany navoaka an'zareo tamin'io ekipa foibe voalohany io tamin'izao fotoana zany manao hoe rehefa tsy mety hanompo de miala ary tafity tao an-tsaiko zay zany hoe tato amy gendarmerie ao nampianarina hanao kalony ny atao hoe kalony a de ny tsiraray de samy manay ndraikitra ho amin'ny hanaovana fandriam-palemana ny atao amy skoto de mifanompo ahafahana manompo an'Andriamanitra ka rehefa tsy mety hanompo de mialao izy Jean Leclerc ka amiko tsy nanenenako izy
Fransisa mitovy ve ny fanompona tanindrazana eo anivony zandarmaripirenena sy ny fanompona tanindrazana eo anivony skotisma raha ny fahitansiasa misy mahasamy hafa kely azy sa vo mainka mifameno azy. Raha gendarmerie aloha no resahana everiko hoe mifameno satria any amin'ny sekoly ny gendarmerie rehetra zany dia jerena foana le maha olombelona ary indrindradrindra le maha olombelona nataon'Andriamanitra ary profon'izany moa ny toby rehetra am'izao fotoana zao hatramin'ny taloha aza dia misy fitaizam-panahy manana aumônier zany ny miaramila ary mivoaka avy ety amin'ny ministère ny firenena mihitsy zany misy aumônierie, misy pasteur, misy mompera ny sode am-piangonana izato sy teny hoe rehetra fa maromaro zany no ao amin'ny aumônierie io ka mitovy mifameno zany zasy teny hoe mitovy fa mifameno ary nahitako tombo efa zaho moa nianako tany amin'ny sekoly miaramila-pirenena zany mbola zaza aho zany atako hoe mbola zaza satria mbola tsy ambarambifolo taona de tafiditra tany amin'ny sekoly miaramila-pirenena ny fitaizana rehetra natao tany tamiko de veriko fa tsy fanalavitra nahitako tombony kokoa zany le fandalovako tato amin'ny grand jeu tsika regny zany de iaina ny isan'andro amin'ny maramila le totem azoko tato amin'ny tireto Madagasikara za zany zao double totem général DGR makavelo anisan'ny nanompo tanindrazana ihany keo anao makafika malagasy anao afaka mba mizara aminay ve anao zany expérience kely toy nataony zandary teo ihany am'izany atao hoe fanompona tanindrazana zany ary indrindra fa mitena nanamarika anao mba tsara ifampizarana aminay. Ya, saya katakan tena afaka mijoro vavolombelona mihitsy aho hoe tao le tao am'tiady am'le satria ny tena maramila maramila moa le mazava ho azy fa hoe tadika de hoe tanindrazana ary hoe na mizarao ny ainao satria tanindrazana io zany masina aminao fandraminista tandraika am'sifolo fitanjato sy arivo de nisy fotoana le sekoly mpanao gazety ary notonindreo manamboninahitra manana raiky ambony fa mitafika gendarmerie ary nanasa ihany koa solitena aveo polisim-pirenena andeha nateny pamena ngamba raha be dia be telopolo seconde manao no teninako teo andreo ny mpanao gazety teo naraka teneny tamin'izay ozy aho hoe nareo mpanao politika raisy ny andraiky tareo fa ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina fa rehefa tsy andray ny andraiky tareo nareo raisinay ny anay koran'izay telefitenena nantany ahy mpanao gazety iny ao monsieur le ministre ao zay tianao tenena zay andraisanareo azy ao zay ataoko tao amin'ny birao koa dia maneno ny telefôny filohan'ny politika anankiray no ny antsoa satria tonga dia nisy nanao katikatany aminy to teny zavatra zao ena hoe raha tsy mandray ny andraiky tany mpanao politika dia voraisinareo ny andraiky fa kahina le andraiky tarisinareo raisiny anareo fa ninasa tanina dia nazany ny telefôny zay zany le isy rehefa zay ny zavatra nisy dia reo mpanao politika reo solitenany fiarahamonimpirenena reo solitenany fiangonana mivory tao amin'ny hôtel panorama 7 octobre raha zareo ny tonga tao dia mifankarotsara tamin'ny miara-manatsoa tokony hôtel panorama mivory hoe zao izy mba tsara briky raisiko hoe na firy andro reo mivory ato matory ato dia tokony sakafo ary tsy mandobory na ariary zay mba tsara satria raha vavi-pireneny ty 7 octobre izy niditra teo zany lasa taminareo zareo rehefa niditra teo zay hoe tsy mivoaka ao nareo na tsy mahita vahoaka fa tsy voditeniny maramisy de niditra teo zareo za tsy niditra teo mba tsy tenenana hoe nanao tery voimanta taonay maramila fa za akaza fotsiny hoe
tsy mivoaka taona hoe kasiko maramila dia be tato mety fanapahan-kevitra raika am-telopolo oktobra ambony folo manao fanambarana zareo zao ny fanambarana nataony zareo zay tena hoe fitahian'Andriamanitra ny tenenako azy ny filoham-pirenena perinasa ny amiral lideratsiraka mijanona toerana matataka ny alatyka satria zaho nata tamin'zareo hoe olona voafidy mba ohatra olona mipetraka eo lekena ny fametahana an'Andriamanitra professeur Zafy Abera satria zava-tatakiny io ary fahatelo mianjanona amin'ny toerana premier ministre Razanamamy satria anomana fividanana rehefa tapaka zay rehetra zay tsisy olona hoe ndeha eroka hanao fietsetena fa dia afa-poa satria voaja ny lalam-panorenana amin'le voafidim-bahoaka dia mijanona voaja ny etahitam-bahoaka amin'ny professeur Zafy Abera ary zavatra napetraka hoe apitoy ny fandehanana raha-pirenena iamin'le Razanamaso teo tena indray ny tadiavina rehetra zany zavatra rahabetrana rehetra dia ary eo no mipetraka le hoe fitiava-tanindrazana sy fahasahina raha ohatra fotsiny ataoko hoe ataovy azy ataonareo mananila fa zay tsy vozany zany voalohany maty zay aloha dia azo manta anefany a noho le fahasahina fitiava-tanindrazana ty ka na ina zavatra mitanga raisiko ty fanapahan-kevitra ty fa eo a rakina amin'Andriamanitra maro zao tamiteniny a fa tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy mahita zavatra tanzany ary zay tena porofo velona hoe mitantara-pirenena hoe rehefotsika malagasy no mandray an-tana ary tena manana fahasahina ny olona mandray anaikitra hoe tena raisiko tina inona ikidoana na ino tiatra ao anatin'ny roa andro dia vovany ny olana 7 oktobra zareo nitateo raika amin'ny 7 oktobra ambony-folo fitavahoaka rehefa taty-orina ny firaisam-pirenena afrikaine nanao azy hatramin'izao tsika mbola mitady taraziny foa satria namoa le malagasy nanome ny fiandrianam-pireneny ho an'ny vahiny hibata maninona ny vita ao anatin'ny roa andro rehefa tena mijoro ny folan'nda malagasy ka maninona rehefa ny firaisam-pirenena afrikaine maninona hatramin'izao mbola misy ny taratra ka ny tena tsy volazaina amintsika dia tsotry le fanomanana le fiofanana tsy fanabeazana azo tao amin'ny kely ho mainka na dia velon'le maramila hoe ho an'ny tantanana no nahafahako nanao an'izay azazavatra tsara ho fantatra rehefa manana fahavononana ianao tsy mijery ianao hatramin'ny hoe vadimandranako tsy neritreritra io fanontandrazana hoe ahoana no atavaboaka ao anatin'ny fahasainana rehefa zay no sainao toetsainao mininy any amin'ity zany toetsaina miny maramila zay no natanteraka andraiky amin'ny 7 oktobra raika amin'ny 7 ny maresy lavitra aloha hatreto général de Girera Makavelo a dia hatrany amin'ny fampiofanana miaramilo azanary natafika naren'le sareba ohatrany aty amin'ny sokoto dia hitanao hoe misy raha fivavahana eo moa zany général Vivoka mbola manamafy misy olonery sy ny maro samihafa zay nena zany hoe afaka mifamenona mifampiakina ve ataontsika hoe fitiava-tanindrazana sy maha kristianina sy le andriamanitra mihitsiny a amin'ny général de Girera Makavelo manokana eny ary mbola fijotrana vaviny olona faharoa amin'izany hoe tena tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra ianao vao mahafizavaka na dia manana ny traika fampiainana anananao mamaramila masokotsiny tamin'ny matso jona 9 jona 2024 satria araka ny fanapahan-kevitra teny amin'ny hôtel Panorama dia hoe président république mbola eo fa miena ny fahifanananany fanamena no autorité de l'État professeur Zafy Abera dia zao ny zava-misy ny maramila efa eny Mahamasina satria rehefa namborapolo jona eo amin'ny enina saka farafatara efa atyndreo ny maramila amin'ny 7 maraina ny antony premier ministre Razanamamy hoe
Monsieur le ministre, aoka ty asina ny défilé ny Mahamasina fa mety misy zavatra anahina. Zay monsieur le premier ministre, maramila koefa eny Mahamasina tsy maintsy misy ny matso. Zay mihitsy teny tamiko, tsy maintsy misy ny matso. Rehefa avy eo anay dia hoe ndany ianao manao fanambarana any amin'ny radio-pirenena tsisy ny matso za tsy matso. Mandamy mihitsy za tsy matso, tsy maintsy misy ny matso. Zay ny fantako. Tapitapiko eo miantona ny président Ratsiraka sambany vao miantona amin'izay. Toy izay maheno ao juste taloha ohatra hoe taloha hoe ny matso eny Mahamasina ao jusqu'à ahoana ho jusqu'à ny amin'izany. Toy izay misy ny matso eny Mahamasina le président fa ianao amin'ny mahafilohan'ny farakapony folan-tanao tokavy ianao zany mitsenanao misy zany mitsenanao tokavy. Tamin'io fanomanana ny matso nefa da dikotara mbory teny amin'ny ministère an-drarambahiny dia nilazaina mihitsy hoe tsy mila Ratsiraka mandeha makeny eny Mahamasina raha misy ny valiteny tao. Anisany anaty ny professeur Zariaby be ohatra alalana aviazy anao fanareo manakana olona voafidim-bahoaka tsy anaty teny matso. Raha mbola zany ministra tsy maintsy makeo izy. Tsy mendany ve ianao amin'izany satria ahoana moa mendany zay ny ara-dalàna. Afaka hoe resaka politika hoe fiandanina akselo e. Filoham-pirenena voafidim-bahoaka ny fantako ministra ny folo-antara fety ny folo-antara tsy maintsy manaty eo izy. Zany rehetrarehetra any mety eo diplafy. Fa zay ny zavatra, zay ny ara-dalàna, zay zany eo. Rehefa tonga amin'izay izy tsy nampisy mihitsy zay ny valitena toka hoe tonga avy ianao ny président fa za mitsenanao eo marary. Amin'io fotoana io efa misy andiana maran'ila efa miaraka amin'ny fitaovam-piadina eny Janary amin'ny toerana avy eny anany iny. Misy olona miteny amiko indray alohan'ny elam-pitanetana azafady hoe aza mandeha ny Mahamasina ianao mandeha ny raraka monsieur le ministre fa misy amoa. Toy izay na hofaty ara tsy maintsy makeny Mahamasina za ministre ny folo-antara tsy azo makeny. Fa dia manjanako ozy aho tsy mandeha. Ozy mivadiko zaho tsy maintsy mandeha. Raha mateny ianao dia maty koa. Zanako nandeha raha mateny za tsy zako maty. Zay ny fijoroana. Rehefa tyle fotoana tena dadeka tena ikasony tena hoe fitiavan'Andriamanitra. Tena hoe vao tonga ny président Ratsiraka efa naheno tamin'ny antsainao isy amony. Za tsy tena naramoa isy amony. Garde de populaire efa mailo daholo hoe raha vao misy mitoditodika mijerijery anao dia efa vonony zay monsieur le ministre na hofaty eo fa tsy maty ianao fa zay ny maty. Zay zany ny teo. Tonga izy dia tena mivavaka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra eny anefa tsisy lovitrany. Fa ny teo an-tsaiko dia hoe io ny fotoana ohatra ny nandehanany zanak'Israely nandeha teo amin'ny ranomasina mena. Satria raha vao misy olona ray mikika fotsiny na manao fanakenana ny président Ratsiraka efa vonona zareo any ambadimbadika any hitifitra. Zay zavatra. Tsy nandeha teo zay zany tonga ny président Ratsiraka nandeha ny tena nanao ny ino izy io fisavonan'ny matso. Tsisy hoy zay raha vao misy olona anankiray mikika fotsiny eo dia fa zay misy. Zay le fitondran'Andriamanitra tsy nisy nikika na miara-dalàna ny matso tsy nisy ninona. Ina tenen'ny président Ratsiraka mipetraka amin'ny tribune zao zay ta efa miomany ianao izy fa dia hoalan'ny olona rehetrarehetra satria namaiky miaraka amiko. Toy izay mantsy hoe miara-dalàna ny président natoko fa toy satria miaraka amiko. Zay ny fijoroana favorite. Rehefa tena manana fahavononana ianao ary zany tsy azo fahatany. Raha tsy hoe tao fanabeazana tany ity, tao fanabeazana teo maraniry. Ary tena fahavononanao hoe rehefa manao zavatra ianao matonga anao ankeha efa manolona tena ho an'ny tanindrazana dia vonona ianao ny zavatra rehetra zay mitano. Fa tsy hoe raha vao misy ana dia iny fa miparaleta dia jana. Tsina. Zany hijorovavolombelona mihitsy zany zavatra any. Ary marina mihitsy fa dia tena nanomboka teo ny fanenjena ay olo Ratsiraka le ministra ay. Anisan'ny teny amiko amin'izany ny président zafy. Zao ny navarika azy. Iza ho tsy maranila anao, ianao zao président. Fa zay filoham-pirenena
manana ny toerana hoe filofatataka ny folantany izy no lehibe ianao no président dia tsy afaka ikely mihitsy hoe tsolon'ny professeur Safiaty isika tiaka mafy miroa tena hijotsika nyleto anjara toeran'ny scoutisme any amin'izay atao hoe fitiavatanindrazana zay anisan'ny olana ry izy miralahy ilay fitiavatandrazana eto Madagasikara manokana dia saika lasa potiky ny politika sy ny firehana politika eny ka atraty amin'ny fikambanana scoutisme salamtony aza dia lasa mena zay afo fitiavatandrazana zay andray ohatra kelintsika eo amin'ny fiarahamonina generaly Behivoka dia raha makalaza ny fety mifalevatena sala am'izao tsika ny faraparana volana me eo dia efa tsanana daholo ny sainan'olona efa mandeha tsipoapoaka afa mihitsy le ambiasa zany fa zao ianao tena etanina mihitsy le malagasy hoe atsakany misainy tena tsy mitofotsony zany le tiavatandrazana misy olo-pirenena tena kivy noho ny ataona régime nampanao politika anankiray a dia lasa tsy tiano azy hatramin'ny tandrazany a misy aza moa mitady hika mihitsy ny voana any ivelana sy ipetrahana iasana any a kriko amin'le fomba fanao politika ataon'ny mpanao politika aza tsy manana fitiavatandrazana aty amin'ny scoutisme ihany koa na dia misy aza ny fanabeazana dia asa teren'ny fahasahiranana ve fa tsy dia misy tsony bénévolat na ny fanoloratena ary rehefa tonga ny cyclone sy ny batsaray sy ny maro hafa dia ireo resy lahatra sisa ny tonga manompo tandrazana amin'ny alalana zany bon action zany a ohatrohatry zany ny olana constat zany hitatsika ahoana ny fahitanareo alalana zany a ary inona ihany koa no mety ho vahaolana ampiakarana andray any zany atao hoe fitiavatandrazana na ho an'ny fikambanana skoto na ho an'ny olo-pirenena zany ia hoy izy pipi zay hoe ny scoutisme dia sekoly rehefa handeha an-tsekoly isika tsy araka hitovy daholo ny sandanisa azony tsirairay ary misy aza moa raha ataotsika hoe manao fanadinana tsika hoe manao CEP sanatria misy ty afaka misy afaka mety noho ny tsy fampianakeny mety noho ny tsy fitandremana sahala am'izay ihany koa ny mpianatry Jesoa izy 12 lahy misy aza mivadibadika teny an-dalana teny ka amin'ny mahasekoly ny scoutisme dia everiko hoe tsy tokony hakivy atsika zany zay le mbola misy mitaredra zay ny volana may lasa teo a dia nanao ny herinandro ny fanazava stily ny tato amin'ny scoutisme protestante ary nofaranana izany tamin'ny alalan'ny hetsika nataony faritany tily analamanga izy anaky dimy taria alarobia miresaka an'izay mihitsy zany zahay sy filofoy be miaraka amin'ny ekipa mandrafitra ny komity fahazatotaona ny fankalazana ny tireto Madagasikara satria izahay manangatsaina mihira n'ilay hira-pirenena malagasy dia ao moa kianja fanaovam-bolana dia tena misy zaza ataoko hoe zaza zay zany dia ataoko hoe latsaky ny 10 taona misy ihany koa tanora ary misy olo lehibe mampanao fanazarantena amin'io filalaovana baolina ao oa dia gaga ny tena fa misy olo lehibe leo iaho olo lehibe zay misy mitovy taona amiko zao mampanao an'le fanazarantena eo ary mpanabe izy matoy izy mitondra an'le tanora saky izy reo fa tsy mijanona me zany le fanazarantena eo ila firenena malagasy nefa no mandeha aredonina amin'ny alalan'ny skoto fanazava stily marobe manao fanamina hoe manao uniforme ataoko hoe miavaka maty zany hoe rehefa manao uniforme zany ary mahavita zavatra ary le teneny generaly teo hoe manina rehefa mivondrona mahavita zavatra rehefa mandeha tsiraray somary mosaosina
misy zany ka tsapa tokoa zany zay fahaosaosan'ny malagasy zay am'izay lafiny civisme maty zany zay indrindra ny nahatonga izahay na de tsy mbola ofisialy aza ny filazan'ny filofo betily zay manatrika eto de silofoteny satria mpanolo-tsaina ao anatin'ny fikambanana izahay efa nanaiky izy fa hiverina hanao an'izay zany ny fikambanana manomboka zao satria hiverina hanatitrantotra kokoa anio fiandrianam-pirenena maty zany tiaka kosa zany faraisana sokosary zany tena misy tantara anankiray taloha kelin'ny tsy tadidiko le daty taloha kelin'ny lasy fanaterana natao tany dinta zany hoe tamy 51 zany le fanaterana tany dinta ireo tily fananao fanateranareo zany mihoatra ny antsasaky reo mihoatra ny antsasa manilany reo zany de nanao fanomanana taria Ambatomanga tsy tadidiko le daty mariko fa io fanomanana io zany de mifanina manokana tany amin'ny faritany tiliny isy azy tsiraray ireo mpiandraikitra io zany hoe efa mpiandraikitra izy misy any olo otsokary vitsivitsy efa mpiandraikitra izy fa mifanina manokana zany hoe nomena instruction civique manokana ireo tanora ireo tany misy azy aloha ary nisy fantona nisy sivana tam'izany fotoana zany olona tomady tsy mbola nisy valanaretina koa tam'izany fa olona tomady salama sy tomady olona ranjanana olona tsy osaosa tena tantara marina zany tantaraiko zany no nantsoina rehefa tsy mahafeno zay fepetra zay zany misy any fepetra rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny tily anankiray zany izay fepetra resako zay de tsy noresa mivelona aloha izy fa amin'ny fanomanana manaraka misy antony manokana izay tsy fantatro moa ny antony fa de milazaina tamiko satria ndray mandehandeha koa zany anisan'ny mpitazona sivan'ny fikambanana taloha satria taizan'ny marika amrenedo zany hoe kamboty moa ity zany de nalainy mipetraka tao aminy zay zany le mbola tsiny fa resaka kely sentiment ka zay zany zavatra nisy fa matona sinany zay zavatra fa namarana ny teniny tamizy resaka tamiko satria olona omanina hiambina ny tanindrazana olona omanina hiambina tanindrazana ka ny olona omanina hiambina tanindrazana de everiko fa olona mahalala tsara manaja ny sainam-pirenena manaja ny hiram-pirenena ary mametraka amin'ny toerany ny fiandrianam-pirenena dikan'izany tsy diso ny faneken'ny filofibe ho iverina isika hamerina ny civisme atao amin'ny fikambanana tsika tiaka mafiny général de général makavelo izany ny akosta hita fa tsy malaza hiram-pirenena ny olona feta fahaleovan-tena tsy manangatsaina lasa midina ambany fitiavan'ny olo-pirenena zany atao hoe tanindrazana zany ary ohatra ray ho andraisiko am'izay hoe ny afitsoka ny mpitondra sy ny politika de lasa kribo sy menatra mihitsy azy tamin'ny fotoanany ny barialy eny de tsy mila metanina kory fa lohan'lay vokatra de mivoaka ho azy ndray le fitiavan-tanindrazana amokasaina ho azy ohatrohatr'izany le zavatra misy ary ny matsika kely eto anivon'ny fikambanana aza izay tena hoe tady latsaka ihany koa zay ka aona ihany koa mitolo-kevitra zay hoe ny général makavetra zany ampiakarana zany mba tsy siny hoe miantso ny fitondram-pahazakana hoe ampio zay sokoto de ozatra zala hoe ohatrinona ny anjaranay ao anatin'izany de zany zavatra rehetra zany tsy maintsy ampiakaritsika satria sokotisme sy tanindrazana no aloha hevitsika général ia izy ny de zao hoe fahitako azy a de ataoko hoe tsotro isaky ny volony tely de tsy evo mihira ny hiram-pirenena
zay ihany anisany alohan'ny fivoriana atao dia ireo mira-pirenena amiena indray ao an-tsaina zany atao hoe firenena manana maizy azy satria manana mira-pirenena ary atonga azy hoe rehefa miran'izay rehetika dia tsy maintsy sady mijaridina tsy mitoditodika no tena manao azy zay ihany isaky mivody fehomira-mira-pirenena dia hitanao a fa ho tsapany zany atao hoe fitiava-tanindrazana fitiavany eto ny mpilazaina dia hoe mifanajana ny tanindrazana satria mira-pirenena iny milaza hoe Madagasikara zay zany ny zavatra tokony atao fanazarana ny zavatra rehefa atao isan'andro anao dia miraiky tao anatinao le izy dia laha atao hoe na vao mandeha saina-mira-pirenena dia ohatra ohatra fotsiny ny amin'ny telefony ny solerie ny telefony mira-pirenena dia raha inona fivoriana no mandeha ka tsy adiniko namonao le telefony dia manino le mira-pirenena dia taika mierikerika daholo le olona rehetrarehetra fa io tena hoe tena atananaovaka dia ampatsahivina mihitsy fa hoe amaolo-pirenenanao a ny tanindrazanao ambony tsara ho fara vao maheno ny mira iny dia ny tanindrazanao zay zavatra fa ny fahako tena nanaovako an'iny fonjambola ny asa dia tsony raha vao manino ny telefony kizy ka ira-pirenena anao dia ina ny eritreretin'le olona bolet président na atao général sady manindry ihany zany tsy manindry miaramiasa tsy manindry fa misy fampaterovana mihitsy hoe misy mpitolo eto amitsika fa naperakao teo manko le hoe maninona no entanina ny olona vao manangatsaina fa ny zavatra misy eto Madagasikara lafy politiky tena sahapolitiky izao rehefa tsy manana fipisana ny mpitona ny vahoaka Madagasikara rehefa manahira-tsaina azy mpitona io dia zavatra anankiroa ny ataony voalohany ndrindra tsy manangatsaina io fanentanana be averimberina io ny dikan'izany misy lololona tomboroa zay ny voalohany fa ny faharoa midory tanety raha vao mirongatra midory taneta dia ny dikan'izany misy lololona io vahoaka amin'ny fitondram-pantany zavatra efa nisy tany amin'nanana tany premier république fa zany hoe tsika tsy maintsykona lesona ny zava-misy dia mbola iverintsika fa ohatrany mandeha ho azy zany fetim-pirenena zany iny re olona tsy ilaina anaovana hoe antoravo isan'andro anandro ao fampifantsapeo sy any amin'ny fahitalavitra mandeha mankany Amerika ianao misy fotoana tany Etats-Unis raha vao misy mitranga tompo zavatra mitranga ny amin'ny Amerikana manangatsaina daholo hatramy tomobily misy saina daholo manangatsaina tsy misy tenena satria ny saina no midika ny raha ina ny vahoaka Amerikana ary iny miendriky ny firaitsakina fananganany saina netsika tenena dikan'izany tsy ny raha ina netsika fa ny Amerikana tena azo lazana hoe miavaka ndrindra raha vao misy zavatra mitranga manangatsaina daholo ny Amerikana trano tony fiara misy tomobily misy alina daholo to tsy tenenao izy tonga dia manangatsasaina aiza amin'izany tsika malagasy raha ivolana tontolo tompo rehefa mandeha ny arabe zao foana resahako amin'ny mpamiliny fiara olona rehetra mba tsara hoe malagasy tia mba misy ny zavatra mampihetsi-po mandeha ny ambany tanàna ianao dia ny trano kely zara fa misy tafo misy saina asa izy ve mividy azy samy zaray dia napetana na atao hoe tenividy izy napetana fa maninona ny olona ny ambany tanàna manangatsaina daholo fa maninona ny olona mahitahita sy namana tsy misy miraharahan zany ina ny antony anengena metrano fantaniny général io zao mba manangatsaina koa ianao aloha zany ianao misy saina anakitreko mankasoveny atana dia hitanao mitazana sanakitena satria ny antony ny tenako voalohany resy lahata hoe io ny mahamalagasy ka rehefa tonga ny fetim-pirenena mahamalagasy atsanako ka tsisy ananina no manodidina ny anao zay ina général sosikevitra ao zany mba ampiakarana aminay zay afo mpitiava-tanindrazana zay mbola misy fanantenana velo ao any Malagasy resantsika sa efa mivavaka ny atao besaka ahoana moa misy fanantenana tsoka iny matoa te taminareo hoe zavatra anakiroa fanehoan'ny Malagasy hoe sorena ny tontolo izy dia tsy fananganan-tsaina sy mitanety dikan'izany rehefa omenao fahafahapo izy amin'ny fiainany andavanandro
ohatran'izay nena natran'ilay bibika bokoa dia lazaiko anao fa tsy mila baiko izy anangatsaina tsy mila hoe feniko aza manontolo tanety satria zay niendrika ampisehoany azy fa matoa misy zay misy lololony ao ka vonina iaina raha ve le mpitondra vonina iaina any angeliky fa io na hanentanany olona tahakin'iny ianao zay lazaiko anao zay tsy hamakiloha am'zany zay fotsiny niendrika hoe misy lololony eto firenena raha votonga ny ena lololona ka tsy manangatsaina anaovana tena hoe fanentanana voavana dia jandy ny atonga saina ny tsy malala ny tantaram-pirenena ianao raha tsy malala zany hoe endrika anankiroa fanehoan'ny vahoaka malagasy ny tsy fahafaliany sy ny tsy fifisan'ny fotoana tsy manangatsaina izy rehefa vantsizoany dia mandobo tany zay metsika tehaka mafiny général Vidéona makaveny mety anisan'ny fitiavan-tanindrazana ihany koa satria hitako eto ambanomasy eto zao misy jus natoraly tsiron'ny tany izy ty général dia sokoto no manamboatra azy ty io le fisofotsika mifandarana l'invité du jour ary hitanaisanaiza zay anentanana antsika koa mba tsy fa nyvita malagasy maro ny fitiavan-tanindrazana zany fa ny kokoary efa foana ny 1er juillet dikan'izay zany tsy fao ny malagasy zay ihany koa io arendrina io ihany koa en général isy miteraka adehitra be hoe arendrina taratasy zao dia efa adino fa any amin'ny lazera sy ny lerigo zany tena malinan'ny ray aman-dreny ka fitotsana nytezana ny ankizy tsy maintsy ampiasantsika zany fa androantsika safidy ny loha hevitra hoe sokotisme sy ny tanindrazana le izy mirahalahy par rapport ny situation sy ny zavamisy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao mirongatra tsy fandrimpalemana eny an-dalana ianao misy mibata ao an-trano ianao misy manafika mandeha amin'ny alina ianao misy mively boiron tsy tatsony zany any am-pasana ianao mba misy mangalatra nytolapatinao zany zany zavatra misy eto ka maleona zany situation rehetrarehetra zany inona no mety hoe zavatra concret ngambany hoe tokony hiantsona ny sokoto eto Madagasikara ho famparaisana anjara sy hoe anasogadinana anzay fitiava tanindrazana izay metsika ny généraly befika na ifiaka masotomoana ny reny raha sanatria misy mamoy reny dia anisany zavatra tena mafy be zany hoe mitovy amin'izay zany zany hoe mamoy firenena izany mitovy amin'izay zany hoe mamoy tanindrazana izany izy tomako ny isaitsika zany amin'iko an'le fanontaniana zany hoe anisan'ny zavatra ny matimatesany biby zany ny fandriam-pahalemana na tonga azy namonona ny sokotisme ary irariany norariany tamin'izay fotoana zany zany hoe fandriam-pahalemana maneran-tany tsika sokoto inge am'izao raha tambatra angamba ny olona efa nandalo sokoto sy ny mbola ao anatiny manaraka an'izany fikambanana zany re manao activité dia efa mahatratra any amina miliara raha tambatra ny olona nandalo sokoto sy mbola manaraka activité raha ireo zany miara-mirona mamerina n'ilay ofa mamerina n'ilay ataontsika hoe zavatra nampidirina tao aminy nanomboka tany amin'ny fahazazana na nanomboka tamin'ny fotoana izay nidirana tao anatin'ny fikambanana ary raha tsy teny afisaky Madagasikara ireo mpitona ireo taleny orinasa taleny asa-pijakana marobe eo maro amin'izy ireo nandalo sokoto na amin'ny tany filaminana zany na amin'ny civil maro be amin'izy ireo no nandalo sokoto ary misy raha fa mety mpivodronana any amin'ny misy azy any tsy vita n'ilay hoe fandraisana anjara ataontsika hoe ara-bola fotsiny ny fanaovana fanampiana ny fikambana na ny fandraisana anjara anasoa ny tanindrazana fa be dia be fa raha ireo rehetrarehetra reo zany ny miara-mirona miaraka manao zay manandrify azy dia zaho mino fa tafavoaka isika
zany hoe tsy resaka politika atsika iny fa na ataotsika hoe ny mpanao politika zay mety misy mieritreritra ia tsy ho tonga am'izany hoe fandriam-pahalemana izany tsy aharesatsika marobe reo izany hoe zany tsy aleontsika marobe ireo izay vitsikely zay mety tamana am'izany tsy fandriam-pahalemana zany atao resiko ohatra ity tsanga ambatogaza be ity trano misy atsika ity tsy tadidiko aby le ovina tamin'ny 2010 sy 2015 nanao 2015 iaho no nanao 14 nanao soutenance la département eo fivevitsika ema salle 21 salle 21 101 nandritra ny fanohanako an'le devoir azoko zany nisy ohatra noraisiko tao hoe ahoana fanotenena apetraka tamiko zany ahoana ny fandraisan'ny vitsika sy ny fivondronana sokoto anankiray tsy tadidiko foana hoe anaran'le filoha anankiray nametraka fanotanena fa mino fa ho aveo zany sapanametso izy ny fomba netiko nanazavako azy zany any amin'ny toerana ny asako tany mahajanga iny ary tononoko mihitsy hoe any amin'ny distrika Soalala any Andranomavo ny aboaly zany hoe fourmi termi ny aboaly ao any amin'ny toerana iny ao anatin'le boky mihitsy io rehefa manao trano de mitovy halava amiko zao ny alavany aboaly anankiray ary raha mandeha amin'ny alina lasa any moa zao naroso be indraindray mitifitra aboaly satria verina fa dahalo satria anaovana sommation tsy miala de rehefa ranito anaovana tirany lera ndraindray mitifitra aboaly satria tena lava be rehefa tapahana nefa ny aboaly anankiray de misy efitra be de be kay zany trano mihitsy mitovy amin'ny building zay misy de ohatra niraisiko tam'izany fotoana zany ny vitsika rehefa manao ny tranony de mandeha ny anankiray de misy miverina de mandeha ndray ny hafa de misy miverina le miverina mitondra entana de rehefa mifanena le tsy mitondra entana de mifanoroka fanehoana fankatiava iny entana hoentiny iny ampiakarana an'le trano de lasa building ne rehefa aveo de rehefa vita ny trano tonga ndray ny andro maina mitaritra entana miditra amin'ny trano kay sakafo no entiny satria ho avy ny fahavaratra de avy ny fahavaratra satria matahotra rano ny vitsika ao anatin'le building izy no miarokaloka ny sakafo fotsiny zay tsy manan-tsaina hanao an'izay zany am'ireo biby reo de hoentiny rano fa ny vitsika zay kely indrindra manan-tsaina afaka mahavita building de misy sakafo fotsiny ao anatin'le tranony izay zany le ohatra niraisiko tam'izay fotoana zay affecté tany adeko zany vo niala teo am'le table anaovana soutenance ao eto tele flasy fa ilaina de nanorenana am'le trano vitsika izany hoe ny tita ty Madagasikara mahavita zavatra keza ampiasana am'izao amin'ny alalan'ny tatim-bitsika maninona moa raha ny sokoto rehetra maneran-tany indrindra eto Madagasikara miampy an'le mpitandro filaminana rehetra zay tonga saina fa tianao fandram-pahalemana miara manao tatim-bitsika iara-iady amin'ny tsy fandram-pahalemana mino aho fa rezo
etrikatrehaka marobe zany ny par rapport ny situation misy eto amin'ny firenena hoa raisolo le micro fa ianao mitsy mijanona fantanina fotoanzao ina hoany mety hoe anjara-bika tolokevitra mety anao zany hoe zavatra concret ho ataon'ny skoly eto Madagasikara ho fanehoana na ho fanampiana ny efa misy eo azay ataontsika hoe afitiavana mazan'izay. ia azo atao io zany azo tanterana na manomboka amin'ny herinandro ana dia efa tanterana inona le izy dia tanamaro miteny zavatra anteneniko teo dia niloto vorona ny skoto eo amin'ny fato ny tany eo na mianto dia namany ndao andeo zany eka dia efa fahitanany hoe fitiava-tanindrazana fitiavana zavatra amizany na fitiavana zavatra amateo misy fotoana ka ny volana maromaro lasy zay a nandeha tany Toliazy ny vady akory ny agagako mahita ny adio ny tanàna Toliazy tsy mahita fako tanàna ray manontolo anetsena mandeha anetsena dia ohatrany zavatra miparitaditaka fotony efa fatsotrany eto Antananarivo dia niteny mihitsy atao mifandara rehefa nandeha tao am'radiotokoa tena teny hoe tena mba tsako any teny hoe manina raha Toliazy natao revohitra ny fahazofa kamarany zany tokony filamatra zany reny vohitra zany fa izy tena ahitana fako mivosa eto Antananarivo manina ny Toliazy ny madio manina ny tonga saina ny olona manina ny tsisy manahy zavateny an-darabe zany azo atao sa hoe le olombelona misy ka na anao takinina ny be ny tanàna samy misy be ny tanàna daholo amin'ny toerana rehetra fa manino ny Toliazy ny madio satria ny vahoaka ao mihitsy rehefa tonga saina amin'ny fahadiovana fotosainana zany fotosainana zay mahatonga hoe raha ny skoto manokana fotoana mihitsy manao anjay rehetra zany tanamaro hoe zavatra iombonana ngety misy zavatra anankiray da zay kenareo nisy fotoana nahazo fanasaina mandeha tany any Turquie zay mivady dia mandeha tany Istanbul mbola eny amoronopilany ianao a mijery le tany any Istanbul otrao ohatrany hoe misy tapis voninkazo daholo amin'ny sisiny aty fa zaridaina tadio nefa fa ny tanàna any Istanbul 170 kilomètre tanàna ohatrany hoe avy eto tanàna makany jerabe zay tanàna any Istanbul maro petaka somatsara ny ropilany dia mahita an'le tanàna sy namany ianao dia tena mivavaka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia olona manasanay mivady aty Turquie reto engany tsy mba tsotoba ny Madagasikara varovatany miala be mivady dia mandeha asaven'ny tany misisika ianao da tenao na tsy tinao malagasy ianao tena nahazo varovavaka fa tsy nisy tonga taty atao mafindreky tena reo olona nanasanay mivady mba tsisy tena ngamba misidy sika raha ohatra ka hoe raha ohatra ka hoe misy tonga ty ny ray namboa am'ireo olona nanasantsika tany vo mieritreritra fotsiny hoe vo mahita eny ambony ropilana fotsiny mahita ny tanàna ohatrany raha hoarina ny Istanbul hoe dotry misavitaka ny tanàna ty fa tena variny 170 kilomètre an-tany sy ankilany voninkazo fotsiny zaridaina ary ngamba ataoko hoe eo amin'ny velaran'le ny sakany ataotsika hoe eo amin'ny folometatra makany folometatra makany dia zaridaina 70 kilomètre fitiavana ane zany fitiavana ane zany fahatongavantsany ane zany voninahitry le firenena ane zany zay hoe tsy ny firenena fa voninahitry zareo manina ny olona mahavita-damy manintsika tsy mahavita mba mamiana eo a mijery ny kanala le tany sy namany tena manompo tena mihitsy za isaky ny mahita an'iny dia mieritreritra le tany telefony le tany Istanbul zay tena hoe soroko an'Andriamanitra tsy misy tonga taty le olona nanasanay tany zay zany eny ary fideza ihany koa no amaranatsika ny tapany voalohany aloha ny dinidinika sy ny vilakely zany zay rehetra amreto vahintsika reto a ny mpirapiny faharoa dia fandraisantsika rehetra mpanonjona anjara mihitsy a
fametrana fanontaniana makasika ny lohahevitra na misy fanontaniana manitikitika ho an'ireto vahintsika ireto na mety ho fanokevitra ihany koa avy any amintsika makasika ny lohahevitra izay retintsika mialohan'ny irantsika amin'izay nefa dia asaintsika ndray aloha ny tarika raha velo zambalista alotsolotsy amin'ny mozika folka atsika miteraka mahavela zareo tokilasy fa maro moa tsy ireo milaza hoe niazy no sahaza sy tena tsy anjaza zay miverin'izy reny mpanao politika reny dia niazy ihany no filamatra mba atoranao samatra i Madagasikara kanefa tsy izy akory tsy reny velively no afaka hitory fa tena tiany taniny raha mbola tiany maminy vo mainka aza fositra ampandositra ny marina ampitiavana any kositra tefena sy amboariny tena tiany any taniny ka anaovany kabary abary tsara lahatra lazainy sy safary fa teny somanjary atoloko fiady oaombaoaka hoe izao tena zavatra nosy ny tany teo manity eo zavatra asa ho iaho asa zay hitiavana ny tany fa ny azo ao za ty dia dradraitra manako misa hato manako antsatsato ato ny hanaso ny ainy mpiara-belolamika no hitiavako ny taniko ka niza ty ny taniny dia zay torinamiko vahiny mantsy raha vao nahitanao dia miderana niasoa sy ny toetranao izao kosabe izao zay zanakao tsy kiano ny aminao zahatra ny lenako tsy zahatra ny kaloko amisavisana hatraminy aloaloko fatikorayana satria tany mamiko mikasikara taniko
Juyana Iki Tulugaruku Ufaciarubaku Ritani Tiatakaruku Izan Tsar Dia Igasikara Nang buku nang tangkara Wanau yau, wanau tari jejaku. Faturu kirira, rudina binu bejaku. Masih nalaraba, utuh cisai sahaja. Nascela vida Kambala sake Allah sanani wali Nisari now Ditari kyu Nuwari fala furi Anasikana ni feitu Vice-Capitán Chile Madagaskar Bulan Pirnas Fontanina Direktur di presentataran tinat pengantin di Chile Madagaskar Tiong ni fitong di populong sim dato berif ni sedeita ni Chile Madagaskar kanefa alisan zaratra ita tao anatin'ny tantarawe andray anjara betsaka tamin'ny vetsika io izy afaka mamaly amizay hoe ianareo satria ilainy fikambanana zany tantara tany fitaovefapolo amby sivinjato amby arivo zany fantaina faharoa fanekena tily raha izaho manokana ny fanekena voalohany nataoko eo amin'ny fiainako dia ny fanekena tily zavatra telo rakotra ao anatiny miainako nanomboka teo eo fanontaniana dia ny hoe amin'ny ankehitriny mbola betsaka ve miaina raha fijerynareo azy amin'ny vanim-potoana ankehitriny zany mbola iainana ve izany fanekena zay nataony tsirairay eo niteniny fiaraka mazoto tato hoe misy maro ve ao anatiny kanefa raha ny tantaran'ny firenena malagasy nisy tamin'ireo izay manana ny lazany ratsy eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy tany amin'ny taona 770 tany angambo zany izy zany hoe Bob Carter niaina tao anaty fikambanana kanefa reny vokatra azo manao na fijerinareo an'izany Isika tiaka mafy izy. Tonga dia ovantsika kama dia amizay tsy dia valiana fa sao dia adiny iana ma le fito amby efapolo hoe ny skoto tenako aloha dia mamalala tantara ihany ataoko atao hoe ihany fa tsy mahalala tantara rehetra fa raha mijery fito amby efapolo eo anao be dia be mihitsy ny atao hoe fikaroana sy ataoko hoe fanehoana fitopolo taona niverenan'ny tolona fito amby efapolo fivinjato arivo ohatra dia be mihitsy atao amin'ny akademie-pirenena no nanao fikaroana ary nampilazana ampiseho tao anatin'ny velan-kevitra isan-karazany fa tsy mbola nisy na iray aza mba nyresaka hoe tiolty dia tily
zany zao a tena hoe anjaratsika ato amin'ny tiliky hoe zay mba tena anao fikaroana iza tamin'ireo mpitolona tamin'ny fito amby efapolo no sady mpitolona tamin'ireny andro reny a no tanatin'ny tiliky tsy mbola naheno mihitsy natosika na anday mandeha atao hoe ranona tany amin'ny Moramanga na rano tany Alivomanga na rano tany Malakala tiliky zany zao adidy mipetraka amin'ny tiliky hoe firy tamin'ireo tamin'ny mpitolona tamin'ny fito amby efapolo tonga datiliky tiliky zay aloha dia misotranao miteny zavatra ohatr'izany a zany zao ditany fikaroana tokony atao hoe satria ao anatiny tantaram-pirenena efa nasoka malina azy fa tsy mbola eny mihitsy nitsofoka miteny anaran'olona dia hoe amampanao politika azy amin'ny ty tanga zany fa tsy mbola nisy mihitsy niteny hoe ty olo ty zay nafany amalifany ometsika ny fiaka ny resaka fanekena moa napetany teo fa fanamariana kely fotsiny a ny tena olana amin'ny fito amin'ny efapolo sy fitonjato sy arivo a dia saika reo vahiny ihany koa anisan'ny nanoratra ny tantara ihany koa izy a manana ny version indrindra fa any Paris amin'ny fotoana zao a za zao any misy boky anankiray hitako miresaka ihany moa général fa ohatra nisy hoe mpiandalana sapanamena sa ohatrany mpiandalana aminy izy zay a ohatrany hoe menjehana mihitsy nanaovana azy alala tamin'ity resaka fito amby efapolo ty fa tsy tadidiko sara moa le boky fa leo rehefa confirmé dia resantsika généraly flo fiaka mazoto fanekena manao ahoana ny fahitantseny ny fampiarana azy io amin'izao fotoana zao mbola tena iainana ve hoany ny fanotaniny ofisiel tsy afaka mamaly an'le fanotanina anankiray afaka ihany koa vao mainky anety ny tabataba fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo dia misy stily maro samborona ary nogadraina ny anarany aloha tsy ananako fa zaho mino fa amin'ny sikato na eto Antananarivo misy zanakery Anse zanakery Becker zanakirandrio aloha mety tsy malaky ia fieritreretako azy fa nisy tokoa tany Mahajanga anankiray hoe tany Thomas anankiroa tany Fianaratsoa anankiefatra tany Anosy izy amizao anankienina teto Antananarivo no enina ka tany Anosy roa ka io Thomas na io zany tsy fantako na Moramanga io na tany Thomas na tany amin'ny atsinana fa zay zany zavatra tsara le mahafantarana azy fa io voatondra mihitsy hoe tily reo nandray anjara ny tily eto Madagasikara ary ny roa fitopolo sy sivanjato sy arivo koa azy dia nandray anjara ankolaka satria efa nisy an'le tantara teo aloha hoe voasambotra dia nogadraina ary voalaza raha tamin'izany fotoana zany fa hoe mpanolotra ny PSD ny skoto teto Madagasikara satria tamin'ny fotoana tena nampamahivainy fandrosoana fiangonana ny FJKM aloha zany no tena hoe atao hoe avoaka tamin'izany fotoana zany dia anisan'ny nolazaina fa mpanolotra ny fitondrana ny skoto dia ny dily moa zany agnatin'izay ka ankolaka zany no nandraisany anjara mba tsy hitrangany le zavatra nisy teo aloha ary nampalaza be an'le tily eto Madagasikara nanomboka teo zany raha mahatsikatotra atsika zao mety avy any fifindronana marobe fa nanomboka teo dia nitomboisa ny fiangonana protestanta namorona fikambanana tily eto Madagasikara tao amin'ny toerana misy azy metsika tiaka kosa ya metsika tiaka no nihetsika ankolaka nataon'ny tily eto Madagasikara tamin'io tabataba roa fitopolo io zany dia nitombo isa ny fiangonana nangata anao koa mba asiana tily atao aminay zay nisany nampiavaka manokana ny fikambanana mahakasika ny olo malatsiny kely inona zany loharano
nanovozansiany zany information zany sy zany sa hoe le jobily jobily fafitopolo nazahoana ny mbola velona ny zokobeny eo tam'izany le mpanoratra ao anatin'io boky io de mitantara ia le mitantara tamin'io makatsilaky le fanekena zao raha silaky sy le fanekena le fanontaniana zany de hoe mbola iainana ve isika ato koa zany ato zany tsy fanontaniana azo tamin'ny TP2 tamin'ny noratra boky voalohany ino no mampiavaka ny fianarana any amin'ny sekoly sy fiofanana ato amin'ny fikabanana ohatan'izay ngamba izy amiko zany a le beazany tenany tsirairay mahatonga azy hoe afaka mamalay le fanontaniana zany de hoe iainana ve sa tsy iainana ny tsirairay no mamaly azy salamitsika zao dia atsika ao anatin'ny ekepafoy be zaho mino fa nisy folosanjatony zany tena miainany izy satria matoy isika zany mbola manolo tena miala an'le asa mandrara miala an'le vady aman-janaka manaiky an'le fanekena anankitelo manaiky anaraka an'le lalàna anankifolo afeneneo e ary mbola manaiky koa holanina zay le ananganatsika tanana ary amin'ny fiangonana rehefa arafitry ny filofoy be sy ny kaela manaiky holanina de everiko fa mbola miainana izy zala mbola mahita hoe iainana izy de tonga de hitsambikana any amin'ny Bob Carter iverina am'le zavatra lesako teo aloha izy 12 lahy miaraka tamin'i Jesosy Kristy aza moa ireny ange zany expérience oatsika ato misy ohatra anankiray akaiky kely raisiko nanao jobily ny anabavin'ny papanay izahay tany amahajanga mbola kipaparitany tany ato am'izay fotoana zay misy fiangonana zay RBC io irery zany ny fiangonana atapo an'le tanety le berivotra BC de tonga amahajanga io fiangonana io zany tena anay tena anabavin'ny papanay io zany nanorinazy tranozozo tranobozaka zany teo de rehefa teorina moa zany de nisy nanampy avy any dafy nahavita ny trano vato ao oa teo ny nanaovana an'le jobily nandritra fotoana nakalazana an'le jobily de ny faritany tily boeny zany tam'izay fotoana zay nisy hetsika marobe natao teo nisy lasekoly azy moa de mandrisy le afondasy na le fitenenana zany ty raha fotsy ty zay efa antitra efa antitra izy zany rehefa pikarina tomobile zany bataina ny tongony anankiray no de vao akisaka ny fitombenana de zay vao bataina ndray le tongotra manaraka tena efa antitra de ino moa ozy izy mahatonga anareo manao lalao ohatran'io tsy olona manao sampy ve ozy izy manao ohatran'io le fihetsika amin'ny afindasy io zany le izarana n'le tsika manana fomba manokana hoe tsika mitoly de namaly moa tam'izay fotoana zay zany le tompona ndraika teo tsy vono tsy haiko na aiza misy azy am'izao Antsirabe oui professeur Antsirabe namaly tsy vono azafady dady izy izahay skoto io izy de afaka milalao skoto foana na any amin'ny boîte de nuit azy fa ianareo mpiandry de ampiangonana ihany de miasa any an-trano no afaka manao an'io fa izahay na de any amin'ny boîte de nuit de afaka milalao skoto satria ihany no ahitanay inona ny tokony atao amin'reto tanora ireto mba hahafanay misintona azy iverin-dalana ohatsasana am'izay zany nataony tamin'ny karazana fijora olombelona zany nataony ty le namanay ty ka i Bob Carter zany dia mbola tanora nge zalahy reny lasa zany hoe
mbola tsy tena hoe azo matiora zany ratsina miteny vazaha no efa lasa sahady biby ny laza fa ny olona dala indrindra dia tsy maintsy ahitana farapaharatsiny 5 isanjato hendry dikan'izay zany raha tsy nalaky maty zany Bobs Carter dia tsy maintsy nahitatsika fomba nanovana azy ho lasa olo-kendry mendrika tia ka mave zany a dia mitsika numéro 2 teo a ifilosena ka marasisoa ie filosetra fibetirety Madagasikara fantaniko amin'ireny zokiray aman-dreny dia zao satria tanora no avy firenena biasina nitsangam-bata raha mijery atsika eto a dia faly fa be da be ny tanora fa betsaka koa nefa ny tanora tsy liana loatra amin'le fitiavan-tanindrazana ary indraindray ary tsy kendrika amin'ny malagasy azy za zao tetaka ty zanako ty dia indraindray izy ty atoro ohatr'izao dia antaniny aho hoe mama iny ny zanomatso izay nytenenin'ny fiarahamakabeko teo dia sady ray aman-dreny a mpanabenina nongo tena hoe ny zavatra tsy vitako ve zany no matso ary tsy inona zany civisme ozy izy dia le zanako lary moa saina mamaky teny gasy dia sotro be dia sotroba ozy izy dia manana inona dia ohatrany lasa saina eo hoe inona le zavatra tokony atao zany a ampatonga ny zareo a olina kokoa amin'le fitiavan-tanindrazana dia inona ny andraikitra inona koa nefa ny sakana mety tsy nahavitanay sady mpanabeany ray aman-dreny matoa manontany azany ny zanako dia nandefy za mampijery zareo matsy fa tsy naharinana azy mihitsy zany ve satra tomboka ka mety tsy matsy mampizirensi anazy fa defile ina zay ngamba zao mantsy a mahatonga an'izay ty tsika malagasy atao hoe tsika malagasy manana an'izay fomba fisainana sy fomba fijery a tonga dia any ambovonana fa tsy miainga mihitsy a avy aty a tsy hoanana an'izany fitiavan-tanindrazana zany tsika raha tsy mety tomboka amin'ny fitiavana ny tena tsy hoe ty tena fa manasa ny tenanao zay le anisan'le tsy vitiny zay le fahavanonany ary le hoe fitiavanao ny tenanao a miainga amin'ny fanadiovana azy ny fikarakarana azy gaga ny olona rehefa rizaiko hoe ny fetom-polony atao hoe fandraisana andraikitra matokona andraikitra dia misarotra madio zay ny fetom-boany rehefa madio ny vatana madio ny akanjo rehefa madio ny vatana madio ny akanjo madio sy milamina ny tontolo iainanao dia azo antoka fa ny sainao ny fonao fanahanao koa madio satria zay hitan'ny maso ataonao no mandafitra ny saina sy ny fo ka ny saina sy ny fo miaraka no atao hoe fanahy malagasy tsy vitatsika le miainga amintsika manokana amin'ny tenatsika atsika avy tany dia miresaka fiarahamonina fa manahoana ny fitiavanao an'io tenanao fikarakaranao azy fanajanao azany fanajana ny teny zany a dia hita amin'ny fitondran-tena voalohany faharoa hita amin'ny fomba fitenenana fifandraisana amin'ny hafa teny manahoana no avoaka ny vava rehefa mba miresaka amin'ny hafa teny misy fanajana ve safa mampanino sy fanesono sy ny namana ohatran'izany zay zavatra ao am-ponao no avoaka an'io vavanao zay ao an-tsainao teo am-ponao na tany vava ka raha olo efa zanan'izay le ozy hoe madio saina madio fo madio fanahy tsy maintsy zavatra madio ny avoaka ny vavana tsy maintsy zavatra ka zay ny mahatonga hoe miainga amin'ny tenatsika manokana fa zay tany dia miazakazaka eo ana ny fiarahamonina tena aloha dia ny fiarahamonina ao tokantrano zay vao fiarahamonina ao manodidina zay vao miresaka firenena tsy namana fa itsika mananjay fijery zay hoe raha vao misy zavatra mitanga ohatra fotsiny teneniko zany tonga dia anyvona vao misy zavatra mitanga tsy mety le fitondram-panjakana fa ianao nanao hoe any an'ila izy nefa itsika isam-batan'olona mahafanjakana ny fanjakana ary mahafirenena ny firenena za dia niteny a amfandaranay atao mba mahatsiaro tena ve ny olombelona tsy ny malagasy tsiraraha hoe anisan'ny boriky mandrafitra
trano na tokoa le firenena izy satria ampandafika rindrina ianao anisan'ny biko anatiny katsoahana anaty ao malemy io rindrina io izy nampalemy azy satria ianao tsy teo isy bangy eo matsapanjary malagasy tsararay zay ny mahatonga miteny hoe tsika tonga de avy tany de le tany vita tarika anao fa ianao ka ao anatin'io ianao sady ao anatiny ka zay tsy maintsy mijery tena zay tsika aloha zay vao mijery ny hafa de tsy maintsy n'izay le ozy hoe ny fahavanonana miainga amin'ny fahadiovana amin'ny filaminana fahatsara-piainana fitondran-tena sy ny zay tsika afaka miresaka fiarahamony zay Makasiraka anao général. Dia misy anapira numéro 3 dia misy ray aman-dreny manao genre vaizivaizy zay izy teo io izy azadino ny manona ny anarana sy ny anarana mihitsy solo angamba solo ny fiantsona tilitanainy tao amin'ny 12e avaratran-dohano ny aina ny dingana rehetra teo amin'ny fitezana tily zany nanomboka tany amin'ny novotao tany amin'ny farimaran'ny taona enimpolo tany hatraty amin'ny taona 80 mijanona tsy an'activité ntsony noho ny fianarana fa zany tsy nanakana ny tena araky le resakytsika fijoroana vavolombelona ny eto sy hofakasitrahana amin'ny fisin'ny tily eto Madagasikara satria anisan'ny paizanay zay fitomena-da nalao tily daholy ny zokoko mirala mahita ny izy mirala mianaka eo zokoko mirala officier supérieur koa fa de zay na atao amin'ny tily ny tena moa hatramin'izao zany dia mbola manaraka ny tily eny Botombiavana 286e fijoroana vavolombelona amin'le hoe fitiavan-tany-drazana anisan'ny taiza tsy moa teo ny teny hoe exploit ny exploit dia ny taiza nafatarana amin'ny Madagasikara ary ny poste anesako voalohany indrindra dia tany amin'ny Dezaka tany Ambovombe Androy zay toerana sy tsy fantatry ny teny fa dia hoe ndana miasa SOS Sud ny fahantrano malagasy no hita tany ny asa voalohany ny ala tany dia nakany Antsohy mbola nahita ny fahantrano malagasy tsy ny aina amin'ny fiainana tily satria ny asa tany dia mandeha tongotra foana mandeha tomobile afaka mandeha tomobile fa nampiasaina le fitaizana tato amin'ny tily sur carte mijery hoe tirsea rehefa amin'ny carte dia vitatsika ty tongotra ohatran'izao ny ainana izany fiainana tily zany tsy ny fitiavan-tany-draza tsy ny fitoerana iadila zany rehefa avy eo nisy fotoana tany ivelany tena rehefa niaraka tamin'ny namana tany rehefa mpaminresaka dia zao foana nireo maraka ataon-dalahy tena nationaliste mais je suis fier d'être malgache indrisy zay fier d'être malgache zay tsy dia nazazaon'ny olona dia notitety vatiky moa ato vao tonga teo ivato dia dada ny volana izy azo foana zany nleto amin'izay Ay, manjely anakely zany vatanao zany ia ary ankehitriny izahay dia mbola miaina nyzany fiainana tily zany zanako lamatotsy loko mailaka ao amin'ny ekipa foibe mila eko solia mirofo anisan'ny mpikarakaran'ity foaribe ty ny zanako fahatelo pila amin'ny 20 ao amin'ny ekipa maritany ny zanako faefatra iando cheften solotenany tily eto Madagasikara any Frantsa tily Frantsa zany ary ny faravavy cheften mpanazava ao ambondrana firaisana ka eto zany dia mametra misaotra ny fikambanana tily eto Madagasikara ary maniry itoizan'ny fitezana tily fa mbola mampisika anse fa misy any koa ny atao hoe sakay zany to fenteroaisa mbola afaka hidirana ianio aza mbola kivy teneniko teo ao amin'ny kalemana Botombiavana anisan'ny mpanoana ny 286 katsisika teto reny ilay teo nareo ekipa parta sy ny ekipa football kama mpanjaitra akanjo fa izy dia mpanjaitra teo maromaro nareo mpanjaitra mahafinaritra tena mafy be tamin'ny
Fahafantarana fa zao ho avy fankarazana amin'ny fahazaty taona petsaka ny akanjo zay ronao ro mama efa mimakomany ianao dia ataovy amin'ny vita mahafinaritra eny ary toy ihany tsika fampandraisana anjara ny tsika rehetra misy manana fanontaniana ve avely ihany tsy voatery fanontaniana na fanamariana na ihany koa mety zavatra hafa mihitsiny zany ivelan'loha hevitra teo isaitsika kely ary miandry kely sefasefa teny teo miandry kely ray roa telo efatra dimy raha ny révérend ihany keo rahatry numéro 1 tonga dia ato amin'ny FMT zato ary azadio ny anarana sy ny anana foana mba ahafahantsika vitsika mahery fo filoparitanin'ny FMTRS analamaga voany tsotra nanome fitenenana tombontsika e mahafinaritra indrindra satria dia zay natao anatin'ny skotatra mbola kely tamin'ny taona 7 ny tena tany amin'ny faritra Atsinanana dia zany vitsika zany moa zany mitotemy mahazo dia tonga tiatra aty trano vitsika tena mahafinaritra ary tena faly be amin'ny maha FMTRS ny tenako moa zany dia fanamarinana kely zany no apetrako satria ohatrany misongadina be zany folo taona ny FMTRS tamin'izao natsangana izy ity tamin'ny fotoanandro teny amin'ny lasitobily teny Somamanina tany zany ny kolokononana no anagalana ny hoe ndao anangana misy ny atao hoe tilitranay misy ny atao hoe mpanazavatra anay fa ny akambana zany izy ireo zay natonga le hoe satria misy namana koa zany mpanohana hafa le hoe sakaiza dia zay le sakaiza zay zany no hoe anao ampidilina ao anatin'le fikambanana skoty zany dia zay natonga le hoe firaisan'ny mpanazava sy tilitranay ary sakaiza dia amin'izao fotoan'izao nefany dia ny matetika mandeha ila le izy le tily foana zany no ohatrany voatontonona be ao anatin'le tranainy fa le sakaiza sy le mpanazava zany ohatrany matoritory ny sasany ohatran'izay fa hoe aiza ho aiza zany tsika nefany vinany FMTRS zany dia hoe anangana FMTRS isaky ny fivondronana zay zany ho anay ao analamaga voany zao dia zay ny tena ao anatiny anisan'ny vina anankiray napetraka aminay hoe andao ao anatin'ireo raiky amin'ny 50 fivondronana ireo ho asitsika FMTRS daholo reo raiky amin'ny 50 ireo mandritry ny manda anay zany ka za moa zany dia apetraka eo ampelantanany tompo daholo fa hoe tiako apetraka fotsiny dia hoe reo makaiza daholy ireo le beazina taloha sy ny makaiza daholy ireo tinaiza sy ireo olona le nadaly fikambanana nefa atao matoritory any amin'ny misy anazy avy reo zany nitaitairina hoe mbola mahalina anazy ve le fiainana ato anatin'ny skotisme mbola mahalina azy ve le fiainana ato anatin'ny tily ato anatin'ny mpanazava nefa ny sakaiza indray ara no tena vonona be amin'le fanohanana amin'le fikambanana zay moa zany amin'le hoe fikambanana mpanohana amin'ny FMTRS sotra tompoko makasitraka ny filo vitsika sy moa zany vitsika manino vitsika mahery fo mesika tehaka maro be iny zany misy fanamariana ve zay ny vahintsika fa na izany am'zany zany hoe nareo saminareo koa mila mifajamina fa tsy fantatsay hoe tily sy mpanazava zany fa mba teny eny zany président hoe tily fanampiasana zay koa mba reso zay mpanazava fa voatsaraitsika iny mitanitsika zany dia hoe manomboka enitaona mandra-pahafantan'le olombelona dia afaka manao skoty foana izy fa ny sehatra sy ny fotoana mety tsy ananana izy dia zay nitanitsika hoe isiny natao hoe firaisan'ny mpanazava sy tily tranainy ary ny sakaiza zany ny tanitsika zany dia hoe vo manomboka enitaona mandra-pahafatiny dia manao skoty foana izy satria ny anjara fanabiazana atao anatin'ny fikambanantsika dia misy ho an'ny olona rehetrarehetra larana faharoa dia
Vaitsika ihany koa tsiara, vaitsika ihany koa ny filohan'ny komite lehibe zay tonga manaraka atsika vaitsika tiaka tsy hoe fazakaina ao anarako fisika manidina le izy dia mbola beazina le exploit hitako hoe nampaty anahy fandray aman'olona dia lasa napahita toerana tsara kokoa ahita toerana hafa zany. Et ici qu'est-ce que devant Fabians dia manao hoe ise dia ao anatin'ny lalànantsika koa misy ny tidy eto Madagasikara manao hoe ise fa ny antily afaka manao ela ho antsika telo zany dia misy lalàna koa ao amintsika telo hoe madiviteny dia rehefa mifampiantso le hoe ela tazy reny zany dia maloto be reny zany satria ny atsika fampiantso hoe ise dia rehefa any amin'ny fivondronana koa ka misy ohatra hoe beazina vaovao miteny hoe ela dia mbola ampitandremana aloha dia rehefa miteny ela amin'izay sy mpandroany dia sazina izy aminay misy ka dia hoe le mpendraikitra mihitsy mampanao raha mandady an'le ankizy hoe anaty fiofanana be no hoe mampanao an'izay makasiraka maitsika tiaka maro be izy eto moa zany tsy dia miresaka hoe tiky sy mpanazava fa indraindray ihany miresaka tiky fa skoto ny resahana fanazanatsy zany aza malahelo le reo effecteur ouest fa rehefa miresaka skoto zany dia ao anatin'izay ny mpanazava. Nisy fotoana filoha toko natadevintsika didero filoha dida avy any Ambatondrazaka izy io fa nanao retraite any Toliary any tsy nodiko soa ny angamba anisan'ny ekipa fohy be tamin'ny deuxième vague zany hoe ekipa fohy be faharoa angamba misy azy nantsondry Samuel Randria nandeha tongotra miala avy any Sonerano Vongo dia tafatsirobaka hatrany aloatra hatrany Ambatondrazaka zany zay zany dia tongotra lava indrindra nataony ty tamin'izany fotoana zany zany hoe voalohany nandeha tongotra lava be zany taorian'izay efa nisy fa voalohany natsapan'ny fanjakana hoe ay moa reto sokoto reto zany afaka mandeha tongotra mandolo tena mahavita zavatra maro satria nandritra fotoana nandehanany zany nahafantarana zavatra be dehibe na forona sketch na forona hira na afana nahafantatra hoe iza daholo monina amin'izany toerana zany nataony Samuel Randria zay tokoa moa manavana anazy tsarona le izy satria tantara akaraza fahazato taona tsika zany izay mahatonga azy tadidy eto rehefa niresaky zokisolo teo hoe nandeha tongotra lavabe ka dia mampahery ny tileto Madagasikara ho izy amin'ny activité rehetra zay ataony. Mahakasika an'le hoe ise sy ela za aloha tsy dia zatra miteny ratsy za manokana ka tsy fantako na teny ratsy te ela na tsy teny ratsy za rehefa nampidirina tany amin'ny sekoly milamila pirenena ny zavatra anisany sedra nampanaovinay dia mitenena ratsy ia anisany épreuve anankiray nampanaovinazy alefa miteny ratsy amreny koa aloha misy miteny olona hoe opea dia ny teny ratsy nataoko tamin'izay dia hoe gadabeny zay zany mifeverako azy nisy fotoana raha natao hoe nantsona hoe nantsona paster ao tamin'izany satria nahavoasazy aho voalohany tao miaramila dia nandeha nangalatra mbola zazavao zany dia nangalatra nandeha namonjy fivoriana skoto tena mahamanina zay nanao tily tena mahamanina tamin'ny 727
non tamin'ny telo ambalopolo mbola tsy tonga teny satria mbola tena ao anatin'ny fotoana maisina moa ny lazana azy ao anatin'ny miaramila fa ny efatra ambalopolo sy efajato sy arivo no efa afaka mitsoridrika zany de tonga teny mahamaniny aho a de nivoaka na nivory na ny anaran'le mpiandraikitra ndraka tampoka tsy tadidiko fa izy na afantaranareo azy mitily avy any fanaratsoa mahatadidy azy miteny maika be zay izy malaky be izy rehefa miteny promotion de donga zany donga le sampanamena tao Manjakaray reny moa zany niarakaraka taminay izay zany mahakasika le hoe fiteny ratsy ve sa tsy teny ratsy le ialahy fa isika tily moa zany nisafidy an'io eto moa ny filofoy be eto ny komety lehibe mety mahavaly satria resaka tsika miaraka avy izy ty fa amiko manokana everiko hoe safidy le izy safidy nataon'ireo zokobe hoe ise zany no maivana kokoa amitsika na hoe sahala kokoa zany isika rehefa manao an'le izy salany namorona ny bipian'le manao fanamina skoto de mitovy daolo de hoe manao sorta moa ny andohany taty aorina ny fanaraka ty leto Madagasikara taty aorina taty andrina de hoe misy fotoana zany afaka manao pataloha ihany misy fotoana le mandala foy be nanao an'izay ka ifanarahana zany io fa tsy hoe tendatsy akory le lahy ama energy tsy tiaka mavelo ny fantasanna ny manaraka ny volapiaina sy tezana atao amin'ny tily sixième soangalana batiolina de petrika tany ambolatripo de fi azay mbapifiaka manisana netsy sy namoana zany skoty efa natoro tao amin'ny 68 terme mbolatrindrano zavatra fanamariana ka manoana kaya eo mikasika am'le loto a de mikasika am'le fantrana de zay ka manomendako hoe somary tsy dinadina kely resaka loto a tokony tokoa madio ny tanàna hevitra hoentin'ny skoto zany tokony bedibe ny fiarahamonina tsy voatery hoe ny skoto tonga de izy mandray an'le fako de manara le fako fa afaka manentana ny skoto a manentana mitondra fankakanao aminy izy a manantona ny fotany izy a mamehevitra izy a zao atao mba ahafahana manadino tanàna makalehibe ny tanàna izy a manapaka tena maloto daholo ny tanàna ria zao ny tokony atao afaka mitondra hevitra izy fa raha ny skoto mivantana mety tsy araka zany asa izany fa maneho eo amivo fiarahamonina zany izy a maneho fa tena skoto a ahafahan'ny tsirairay a mandray andraikitra ohatrzay koa hatrany tokatrany tsirairay avy afaka manatona sila misy manaro fombo bombo afaka mba miteny ny skoto hoe asarinao fombo bombo fa ataovy ary anatina dabanao dabanjorodiry eo amin'ny resaka fantrana sorana zany manana ndraiksangeza be koa isika skoto ary mahavaolana am'zany ny skoto raha ohatra ka mirahina sy mitondra avo an'izany tena atao hoe skoto zany satria ny antony lazako an'izany a ny skoto de namena angamba ao anatin'ny flamatra skoto mihitsy a zany atao hoe esprit créativité zany skoto manana zany ny skoto reo angamba be debe manana ny talenta ny tsirairay avy a zay ahafahan'ny fiarahamonina mively reny skoto fiarahamonina reny zany afaka manentana mpiarabe lamy mba ahafahan'ny manampy olona maromaro manodidina azy a ahafahan'ny olona tsirairay miasa de iena koa mety ilamy mafandrebalema am'izay fotoan'izay a rehefa maraindraitra tsara ny skoto zavatra anakaity marinao ihany koa ao anatin'ny lalàna ny skoto lalàna volon'ny skoto tsara raha hoe amafisina ny fifihezana famehezana izany lalàna zany satria indraindray tena ao anatin'le skoto matsapa hoe ohatrany goragory izy zany zalako tokony amafisina zay fampiasana zay lalàna fo zay sorapetraka tokoa na fandarena misy fanamariana moa petraka hoe de sorana sora toko makasitaka ny monsieur ronay skoto ary mbola misy skoto tokoa anatiny tiaka maveo anazy a mety misy amanina be général makavelo momba le fako sy ianina tsy misy metsika numéro 4 iza numéro 4 zao
Misaotra tompoko nanome fitenenana miarabantsika rehetra. Mialatsiny noho ny fahatarana tsy fantako efa nandeha teo fa mbola voavaka anao mission avy tany Toliara vao maraina dia tonga miatrika zao fotoan-dehibe ny karakarainy foibe-mpikambanana. Dia ny fanontaniako matetika lazaina foana fa ireo ray aman-dreny tany aloha ireo zokobe indrindra raha eo amin'ny firenena no resana no mbola nahitana farany izany atao hoe fitiavan-tanindrazana. Fa ny taranaka aty aoriana dia azo lazaina fa miena tanteraka ny fanehoana ny fitiavana tanindrazana zany. Profony zany eo anatria ny fanandratana avo izany ampopirenena zany toy ny hoe amizao fankalazana fa ny fiverena ny faleovantena izao dia tokony nangatsaina tsy mila teriterena dia efa zara fa misy ny fanangananjaina manambara izany fa maivana ny faleona ny fitiavan-tanindrazana. Maka ohatra koa tsika ny amin'ny fananganan-tsaina firy ny mbola mijanona, firy ny manala satroka ireny ataontsika hoe civisme kely reny dia efa tsy voatra ankehitriny. Ny fanontaniana mipetraka voalohany ao anatin'izany hoe tsy mipaka aty aoriana ve ny izay soatoavina na fampianarana zay mahatonga ho sahala amin'izany no zava-misy iainana ankehitriny. Tahaka an'izany koa raha resaka fiangonana no resana, azo lazaina fa ireo ray aman-dreny olon-dehibe ilay nafony ainy ka antsotsika hoe martiora no azo ekena ihany koa fa nafanafo tamin'ny fitiavana ny fiangonana raha oharina amintsika ankehitriny ihany koa. Dia mety misy antony zany rehetrarehetra zany raha mpitoviana amin'izay resaka nataoko teo. Farany dia maneho eo amin'ny fitiavana tanindrazana zay satria zay loha hevitra atsika dia lasa voafetra ny azo filazana azy ny sehatra irotsahany skoto amin'izany. Voalohany mety hoe rehefa fitondrana miantso isahirahira mitsaina ihany ny skoto so de lazaina fa manao politika adino zany lay fanekena le ataony dia lasa tsy sa izy mijoro eo anatrian'lay zavatra hitantaratra zany tany amin'ny aina tany amin'ny faritany dia nahita fa tena tsy sainy rotsaka mihitsy satria lasa hoe lalaoviny mpanao politika na lalaoviny kanefa raha mirotsaka indray nefa dia lazaina fa manaraka ny antoko politika dia eo koa zany no inona ny fanazavana azo omeny reto ray aman-drenina zay antsika eo anatrian'izay sady arovana ny soatoavana skoto mba tsy lazana hoe mpanara-drendrano lay fitondrana dia tsara ihany koa zany no anazavana zany. Eto ampamarana ma dia ny anarako Révérend Rabinatany Frenel toniany Ecclésia Episcopale Malagasy équipe Betily ao amin'ny départementa APF. Fani Matsilo Fani Matsilo sotra to. Mesika tehaka mavy izy misy fanakefitra teo fa misy karazana fanontaniana ihany koa napetrany Révérend asa so misy manana fanamariana généraly Désiré Ramakafé. Ya, misaotra manome fitenena toko. Ny fanontaniana mipetraka indray dia hoe maninona ireo ray aman-dreny taloha mbola hoe hita ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny endrika maro samihafa fa maninona amin'izao fotoana izao no ohatra hoe tsy hita ntsony ary atao hoe tsy ho hita intsony zay no ny antony liova tanteraka ny fiarahamonina
manerana amin'izao tontolo izao. Rehefa nidiran'ny teknôlôjia avolenta dia foana ny elanelantany tsisy tompoko. Raha nisan'ny zavatra voizina mihitsy eo amin'ny tsehatra ny fiarahamonina ny hoe fanatontolo zao tontolo izao amin'ny olombelona rehetra tompoko. Ary amafisiny ny atao hoe teknôlôjia avolenta tsisy tsony ny elanelan-tany. Ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia zavatra teneniny foana amin'ny sehatra zay anaovako fianambiazana doza hoe ny teknôlôjia avolenta io dia manala ny tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina hita maso azo tsapahitanana na hoe monde réel fa mampiditra azy anatin'ny tontolo hita maso fa tsy azo tsapahitanana monde virtuel. Miainan'ny olona amin'izao fotoana izao monde virtuel zay daholy ary zay ny mahatonga ny olona tsy mifahazo resaka intsony. Alaonao miresaka amin'ny alalan'ny tontolo hita maso tsy azo tsapahitanana zay miresaka amin'ny fananiko izao. Ary tsy manana fotoana toy ny fampita na ny mpivady azy na ny mpianaka azy tsisy fotoana tsony fa dia samihetsy ao amin'ny telefôna. Io zany mila fampifehezana tena enjana sady mafy mifampifehezana amin'ny fampiasana ny telefôna io. Fa io no manova ny tontolo iainantsika amin'ny fiarahamonina to. Na tiatsika na tsy tiatsika efa miova tanteraka ny sehatra ny fiarahamonina. Dia ny tanindrazana izao tontolo izao. Nitrangany Kanada alain'ny sasany tahaka tia Madagasikara, ny any Japon misy makatahaka ny azy sy ny zay le izy. Fa tsy hoe amin'izao fotoana izao tita ny tanindrazantsika izao tontolo izao. Dia zany noho ny teknôlôjia avolenta. Miresaka zavatra fiteny foana amin'ny ray aman-dreny dia izao. Tsy fiteny asa diso ve asa tsy diso. Ozy hoe tsy fiteny tsony amin'ny zanaka ho any hoe tamin'ny andronay. Hafa ny andronao mbola tsy nisy teknôlôjia avolenta ary hafa ny andron'ny zanakao misy teknôlôjia avolenta. Amin'izao fotoana izao na zaza tsy mahay mamaky teny azy, mahay mikirakira an'io telefônina io to. Tsy mahay mamaky teny hainy. Zay ny amin'izao fotoana izao. Tsika ray aman-dreny zany dia hoe ny fahalalana an'ny zanakitsika fa ny fahendrena no antsika ray aman-dreny ahoana ny ampifanarahana an'io. Ny soatoavana tsy ny fahendren'ny ray aman-dreny ahoana ny ampifanarahana azy amin'ny fahalalana ananany zanakitsika. Zay zavatra tsy azonao tsy azo enta hoditsita mihitsy zany. Ary zay no tena anisan'ny mampifantona ny ray aman-dreny ny zanany le miteny hoe tamin'ny ny fomba ny beazana anao anie hafa fa ny fomba hibeazany tsy ny eo an-tokantrano ihany fa ny tontolo manodidina miampy ny teknôlôjia avolenta zavatra samy hafa tanteraka. Ka zay zany tsy hoe tsy tia tanindrazana izy fa ny tanindrazana izao tontolo izao. Sitsika mbola mieritreritra foana le hoe le eto Madagasikara ihany efa izao tontolo izao ny tanindrazan'ny olombelona fa tsy Madagasikara na malagasy ianao na inona zay. Zay ny fany amaliko azy. Makasiraka mon général mitsika tiaka mafy be izy misy anapila ve général Beifika filo fiaka so tena feno dia feno fa anankikely fotsiny. Tsy tokony adinitsika zany le tenin'le mpalorona Baden Powell hoe ho avy ny fotoana ho izy andalovan'ny skoto fotoana hafa mihitsy ary lasa skoto hafa mouvement. Atsika mihitsy moa zany miteny azy ao anatin'le boky iny na miteny azy andavanandro hoe mouvement skoto. Izany hoe mio le fototra tsy miova fa le fomba hoentitsika manao an'le hetsika rehetra mety misy miampy fa ny fototra tsy miova. Ka iverina amin'le tanindrazana amin'izay isika zany efa nanao fandraisana anjara foana hatramin'ny nisian'ny skoto teto Madagasikara araka ny voalazantsika teo tamin'ireny tabataba zay efa nisy. Amin'izao tsy tabataba no ilazana azy fa kosa ketrika moa izy le menafivy teo ketrika misy amin'izao tadikiofatsika skoto eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy misy toerana tsy ahitana antsika na orinasa mpanjakana na orinasa tsy miankina dia ahitana antsika
ary ny ankabiazan'ireo a dia tompona andraikitra mahetra atao izy raha tsy tena fa tsy zao gasikara ny malagasy anke am'izao rehefa tsy mena ny gasikara anatin'ny ray volana zany dia mitovy am'le hoe tsisy vary ao an-trano e zay ny zavatra misy ka io zany dia anisan'ny fitiavan-tanindrazana daholo zany atao zany io le lalàna folo tsiraray io a ao misy an'le hoe samy mahery folo betsaka anie ny zavatra ataontsika any amin'ny asantsika tsiraray any za moa tsy miteny ny asan'ny mieporehetra fa le asa betsaka misy hafoizana aina ny vandemanjanaka indraindray afoy satria aina io no ny fitiavana an'le sokoto dia manao an'le izy tsika hafoizana aina tiavatandrazana ke zany zay fotona ngamaniko azy mangasiraka amintsika tehaka mafy be izy a akasotsana sika rehetrarehetra niaraka atao anatin'izao adihevitra velan-kevitra ihany koa nanasantsika vahiny zao a milohany anomezantsika ny teny famarana na ho azy ireo zany sy ny avatrafatra dia andravaka ny fiarana indray ny hitarika raha velo Jean Baptiste izay rahatsika mitehaka hatrany zareo a anolotra irairay ho fanehoana ihany koa an'izao fankalazana ny faharoa ambinipolo taona iverena ny fahaleovan-tena iseo sy miaina andreo ray aman-drentsika mpianaloha namoizany hatramin'ny ainy azy tao anatin'ny tolona
fandraisam-pitenenanao ataoko eto satria efa madivadiva hifarana ny ataontsika hoe fiarahana teto sady miendrika fanontaniana izay miantefa any amin'izy mirahalahy no ataoko hoe karazana ihany koa fijoroana vavolombelona ny amin'izay fotoana ny arahana ny asa sy ny fanerasera miarana nompo tamin'ireo ray aman-drentsika ireo ny Général Ramakavelo izay mbola sampana maitso président ny fiangonana tao amin'ny fivondronana izay nisy anay tamin'izany fotoana ministra izy rehefa tonga mivavaka ao am-piangonana tsy misy garde de corps miaraka aminazy fa miditra tsotra fotsiny izy nefa araka ny teneniny tamintsika teo ny fotoana izay na ministra azy vanim-potoana nanahirana teto amin'ny tany sy ny firenena ny fanontaniako izany dia zavatra roa rehefa hamarana ianareo mirahalahy rehefa avy eo afaka mba mizara amin'ireto namaka izay nanatrika ireto ve ohatran'ny ahoana ny sady nahavitana asa maha-président ny fiangonana nefa ihany koa ministra tao anatin'ny gouvernement. Ny faharoa Général Beifika miara-miasa taminay tany Mahajanga lehibe ny farim-piadidiany gendarmerie pirenena tao anatin'ny faritany Mahajanga tsy nisy izay tsy nanana numéro an'io général io raha mbola olona tao anatin'ny faritany Mahajanga rehefa mandeha izy dia zaray ny laharana tarobia azahoana azy rehefa misy zavatra manahirana ny olona any amin'ny toerana izay andehanany dia miantso azy avy hatrany ilay olona rehetrarehetra any ambanivohitra rehetrarehetra fa na izany naty izany tsy tapaka ny tômôbilin'io général io rehefa lahady eo amin'ny fiangonana atao hoe ziona famonjena ho an'izay mahalala ny Mahajanga dia te-tany ihany koa ohatrany ahoana no ahavitana hoe sady lehibe amin'ny farim-piadidiany gendarmerie pirenena nefa olona nanana andraikitra ngezabe ihany koa tao anatin'ny fiangonana. Izay ny fanontaniana anankiray. Ny fanontaniana faharoa afaka zarainareo aminay rehetrarehetra manatrika eto ohatran'ny ahoana astuce kely anankiray izany atao hoe fifandraisana manamboninahitra généraly amin'ny Andriamanitra lehibe izay vavahantsika satria samy milaza an'izay nareo tamin'ny zavatra rehetra nataonareo teo hoe raha tsy Andriamanitra misy asa tsy vita tao tamin'ny asa izay nanken'ny firenena taminareo. Izay ny fandraisam-pitenenana voalohany. Ny faharoa dia rehefa vita moa izao fotoana izao zany dia manasa antsika rehetrarehetra satria misy fampirantiana maro samihafa atao ambany ato dia manasa antsika rehetra hiaraka hitsidika dia tsy hitsidika fotsiny fa hanjifa ihany koa ny vita malagasy rehetrarehetra dia mbola misy fiaraha-misakafo moa karakarainy fobe ty ho an'izay rehetra efa nahazo fanasana ao amin'izay na raha mbola tsy nahazo ihany koa nareo ka afaka mijanona miaraka dia asaina an-tanandroa sy ampitiavana. Mbola mitoy fety eto amin'ny rahariva misy fampilalaovana ny ankizy anao arendrina misy karazana afindasy izay rehetra afaka miverina dia asaina an-tanandroa ho avy. Misy fihinanana omby ihany koa hoy ny tompon'andraikitra izay nofokena amin'ny tampihavanana tena nofokena amin'ny tampihavanana. Soldat auxiliaire de deuxième classe azakon'arivo manjanao mon général zany tompony atao hoe tamin'izay nanao eseny ary tena fierté ho anay mihitsy zany zany hoe mitoraka salut na général dia mamaly izy ay olitira ny valiny sotra ndrindra tompo teo sora aloha voalohany asa anao mamatadi misy tadidinao akory vare 6 janoary 4 ianao anatrika amin'ny fanokafana joby fa 20 taona tao palais de sport dia anareo mivady tsy fantatro nahatonga azy tao fa tonga teo izy mipetraka tazanoko averia izy moa mbola fantatra amin'ny fotsovolo dia mbola sy tena fotsara izy tamin'izany ery amin'ny seza menamena tery dia rehefa teny azy zany hoe zao dia hitsangana dolodoly izay rehetra natany tily rehetra izy tsy nitsangana mpanohana tily izy zany dia tazako toriana teo anaty fonoteny maître Aurala nitsangana tily izy zany anaty fonoteny any zany midika fa misaotra tompoko misaotra mon général mifanjoinao ty fikamanany ty fa mahanaray aman-dreny zay mahanaray aman-dreny zay mendrika tiako sady tirahako ty ndray moa dia fa hitako foana isanandro ary tena fotoana mihitsy zao amerirana misaotra rira sy fiaka avijona vavolombelona misy fotoantsika tokony miataka kely any amin'ny fikamanana dia maneho mahisika atsika dia mbola maneho fikamarana koa amin'izay fotoana izay azonareo moa le pôzipôzy tetikitereny misy fotoana ilaina mihitsy zao
Zay a nyfisaorana makasitraka tompoko momediature de la république za tsy mpafaganatika ny fanaovantsonizy natao ny fikamana tika eto Madagasikara sy médiature de la république fa efa teo ny zanila filotantana nanao azy zany fa misaotra tompoko amin'ny fiara-miasa tena zava-dehibe zany ary raha misy tena ao anatin'ny raha ny skoto ny ADN skoto mihitsy zany hoe médiation zany ny skoto dia olo ny fandraisana fa nokevitra kely mananako azy ara-tantara ny mpanorona skotisme Baden-Powell dia chef cuisinier mazana be mihitsy amin'ny fanaovana composé. Inona natao composé? Ny esprit de chevalerie, ny anglisy nampiarahany tamin'ny fahaizany miaina tany Inde ary ny vokizoloa ty Afrika. Fanarao moa zany raha tokony izy zany raha tena izy dia tsy tokony hitorina fitiavan-tanindrazana ny skoto satria ao anatin'ny rany zany. Raha vakitsika amin'ny boky éclaireur dia misy momba ny hoe chevalerie eo. Dia zao izy zavatra roa ihany tena fa lava be izy. Voalohany dia zao lalana folo skoto dia ndraisina avy tao amin'ireo lalan'ny chevalier eo. Ary ino izy nareo nika chevalier tamin'izany toka amin'ny teny frantsay pour la reine et la joueuse Angleterre. Zany hoe tsisy efa tsy resaka tanindrazana reo Baden-Powell ty zavatra ity fanakaizana ity. Baden-Powell toko dia generaly kitana telo ary tokony izy tena manana ny noavy mihitsy izy tao amin'ny karierany amin'ny maha-generaly amin'ny tafitsy anglisy fa ny mpanjaka tamin'izany fotoana manao hoe ataovy ity tena zava-dehibe ity dia ataoko moa ny reny nanao hoe ry Robert fiantso azy Robert tsara ity ataovy ity jerefa iny fa mipomena tsikelikely le tsy mbola fikamana tamin'izany fa le skoto ataovy io ho an'ny tanindrazana dia ho an'ny tanindrazana reny ihany zay nanaovany azy. Raha ohatra izy ka nanome ny fomba fanabeazana ho an'ireo le miaramila fehizany mba tsy ho very mandeha mba ho mafototo mba hafantatra ny tokony atao ny mba tsy mora marary mahita ny lalakale ny sisa rendretreny dia nataony mba ho olona tsara ho citoyen tsara le olom-pirenena tsara le skoto. Dia zao zany le retsy ny filoko zany dia zao iloko fa mitovytsika raha atao amin'ny tena izy tsara foana utile io dia tena misy anjara ngeza dia ngeza ho an'ny firenena. Raha atao amin'ny tena izy tsara foana ka miverena tsara tsika amin'ny fotsiny andohan'le izy dia zay sotoavina be dia be zay raha toviny lehibe azy nao anatin'ny fikamana zay iny ake rehefa lehibe dia lasa ohatr'izao izy rehefa itsika tsara mampita le fanabeazana araka ny tokony izy amin'ny lehibe azy na dia olom-pirenena valina izy. Zay ny anjara véhicule skotisme ho an'ny firenena. Raha miresaka zao hoe resaka fivavahana indray a nefa firenena jereo ake 5:valopolo dia nyteny tao amin'ny kianjan'ny tafomba masina ny pastora lehibe ny falema tamin'izany hoe teo masiny folo ratsiraka tamin'izany fotoana misaotra ny fotoanam-panjakana fa dia vo vita izao ny fankatoavana ny FFKM tamin'izany fotoana. Izy ozy nareo no matiky le rehetrarehetra eo filompemona mijoro eo reo mamasoa sisy fa ao arinao a misy tily daholo eo ao raminipôl ao ry kera jeusolo sisy fitiavan-tanindrazana zay manao hoe misy tsiondarana tokony ale zao amin'ny firenena avy amin'ny alalana fiangonana noho ny mahatily mahatonga zany reto zany dia mampahery ny mpanabe sy mponaritra mpanabe tily rehetra misaotra tompoko amin'ny fandraisana anjara fa zany midika fa tsy tapitra ary tsy ho tapitra mihitsy ny anjara véhicule de skotisme ho an'ny firenena raha atao ny tena izy tsara fa atao ny tena izy tsara io zalahy makasitaka isarantsika ny fotoan'ny Ampifarina trano no amarina ny fanontaniana izay apetaka reo. Marina fa ndraindray ohatra ny heverin'olona hoe tsy afaka miara-dia ny ataoko ohatra hoe manarabila na ministra sy ny maha hoe président fiangonana. Zany fomba ankoatran'izay mihitsy
Ministra Maramila nanao manam-bata tsy mba mafifangaro selitra. Anisan'ny zavatra benimby tamin'ny vadika hoy zay rehefa any amin'ny toby Maramila dia ny Maramila fa tsy anao. Ary rehefa any an-trano dia tsy any Maramila fa ny vady aman-janako. Mahita raha amiko mihitsy raha telefona any an-trano hoe tsy afaka miandro rapita ary ny vadika mba telefona mihitsy any am-piasana. Zay aloha zavatra anankiray zato mba mafifangaro selitra. Anisan'ny zavatra anankiray azoko marina amin'izay hoe tsy mampifangaro selitra izay dia ity fonja filohan'ny fiangonana. Ministra amin'io dia nisy amin'ireo sampana tao amin'ny fiangonana tonga fa ny ministera hitaraina zavatra mikasika amin'ny fiangonana. Raha tamin'ny ministra tsy mba midany hoe mangataka fotoana manokan'izany fa mandray ny olona rehetra zao fotsiny vao miditra eo ambaravarana izy dia ny fanontaniana petraka hoe zavatra mikasika ny firenena ve natongavanao. Momba an'izao dia tsetry zany misy fa dana manodidina tsy mamaly mihitsy raha vokaresaka firenena raha mankao birao. Tonga retonga mpiara-miambina dia hitaraina dia ina ao any atongavanao zany mantsy président vao ny tena hoe président dia fantatra hoe président resaka fiangonana zany zany mantsy président fa toy zay hoe tsy fiangonana fa ministère zany nareo miverina sa nandray azy mihitsy rahan'izay moa za tonga faran'izay masika be ka io président io atao fiangonana fotsiny izy ny tsara fanao any ivelany izy ny masika be tsy zany fa zany tsy mampifangaro. Raha-pirenena maministra fa tsy raha-piangonana. Any am-piangonana dia président fiangonana ray zay. Faharoa le profoko aminareo zany hoe tsy mampifangaro mihitsy ny sehatra misy ahy sy ny karazana sehatra misy ahy. Nisy fotoana ako filohan'ny mpanoratra sy poety malagasy ny Avatsa UPM fa filohan'io fikambanana io ary zao dia hoe filoam-boninahitra amin'ny mpanoratra sy poety malagasy. Satria za mpikambana mahefa amin'ny akademia pirenena dia anisan'ny nagaga an'ireo mpiara-miombinampoka rehetra tao hoe ahoana moa zany tena hoe ahafahanao maha-jeneraly nefa ianao poety. Satria eritreretina le poety fa olona mamy nofonofo fotsiny sy mandefa iny izy teo zay indrindra mantiny. Dia nangataka mihitsy ny président ny akademia hoe mba manaovana famelabelaraka eo fa tena manahirana anay mieritreritra hoe ianao Maramila nefa ianao lehibe amin'ny mpanoratra sy poety malagasy. Vitsy zany hoe jeneraly filoana poety zany. Dia natoa ny famelabelaraka eo dia nisorako an'Andriamanitra be dehibe dia hoe tena nitsolovan'ny fanahy masina mihitsy andray ny lohahevitra nazavako an'izay. Dia tao misoratra masina nanaovako azy dia le hoe mba fiantsoan'ny menarana ary mora tahaka vomailala. Tena misoratra masina zay. Dia milazaiko le fiantsoan'ny menarana le jeneraly ary le mora tahaka vomailala dia komety. Zay zany hitanareo fa azo atao tsara mampandray zavatra roa samy hafa rehefa hainao no mitantana azy rehefa jeneraly dia jeneraly ary rehefa poeta dia poety. Manamora tonkalo hatramin'izao fa tsy miala mihitsy zavatra ka zay ny zavatra tiako hoe azo atao tsara fa tsy aza mahavetrany. Ny olona mantsy matetika raha vao miresaka an'izany hoe jeneraly zany namasika betsaka rehefa mipresana tanao tsy tokoko. Raha any amin'ny maha-jeneraly ahy ianao no miresaka amiko dia jeneraly Ramakavelo no miresaka aminao. Fa raha any amin'ny poeta no miresaka amiko dia lehibe ny mpanoratra poety malagasy no miresaka amiko. Roa samy hafa na ny fomba firesaka na ny fomba fifandraisana sy ny sisa. Ka zay za tsy teny amin'ny olona fa raha ny faharetiko zay irivo mba ho hain'ny olona izay hoe manavaka ny sehatra misy azy amin'ny sehatra izay misy azy. Raha ohatra fotsiny aza hoe amin'ny mahampinamana dia tsy jeneraly mihitsy amin'ny mahampinamana, tsy filoham-piangonana mihitsy amin'ny mpinamana, tsy mpikambana amin'ny akademia fa tena mpinamana. Samy hafa na ny fomba fifandraisana na ny fomba fiteny sy ny sisa. Zay ka izay zavatra izay ilaina anana indrindra ho an'aleotiky ny fahaizana misy hoe rehefa sehatra zao misy ahy dia zao azy zany, rehefa sehatra zao misy ahy dia zao azy zany. Ary zay ilaina iainana fa raha vao ataonao mifangaro izy sy ny olona rehetra ny Maramila anao ohatra fotsiny
ao tokatrano dia mivarotra indraindray mampahatsiaro mihitsy zay nge tsy mara mila anao satria manko mety misy any teny takentana ndraindray hoe ataovy ty ataovy ty vasiko tsy mba mety miaraka manao zavatra mihitsy ny antony raha hoe ametaka sary zao zay tozy mivarika raha iteny hoe taty marito taty miana dia alao anao vanairasa fa rehefa tena anao anao dia aza mibaikobaiko nefa ataovy zay zany aso dia mampanao jeriasika madama ary farany amaranako azy amrehetra mba mampifangaza sietamisy araka le zazaiko tany voalohany hoe rehefa any mitoby a dia any maramisy rehefa any an-trano dia any vady aman-drano mizanako taloha tamin'ny mbola kely efa atonotony dia bebe zao foana ny ataony azo zany ary milalao amin'ireo sangisangy am'ireo dia zanako vavimoto dia miteny aminy raha izao ngamba maranila dada mahita dada dia ahoana le lehibe zay ina moa lehibe zay mifaray mpianakavita dada ina ny agaga zay zany raha milalao aminareo misangisangy aminareo zavatra tsy ho hitany mandrakizay mihitsy any mitombo marany mifietrika eo tokatrano zay zany Makasih, misi yang dari general menurut fifandraisana amin'Andriamanitra. Totally. Nisy fotoana tandramisy ty. Misy ireo religieux katolika. Ary nisy an'izany ireo sœur carmélite. Nisy nangataka feonana tamiko mihitsy hoe zay ho tena ohatrany matahotra mihitsy mahita ohatrany tsy dia mba misy maramila be dia be manodidididina anao ary tena mivavaka ho anao mihitsy zay mba tsisy amono anao na zavatra sara amin'izany. Inona ny antony? Araky ny tenin'ny avakotatsy za rehefa mandeha miambina zay mivady any mandeha tsy mila garde de corps satria ozy hoe na garde de corps zato aza manodidina eo rehefa tsy hoarovan'Andriamanitra dia tsisy dikan'izay ray zay. Faharoa anisan'ny teny Jehovah-vavolombelona dia ty misy tena misy olona mandefa telefony hoe fantatra ny ianao rehefa le mandeha miambina fa tsisy ninona fa ho hitanao ny anjoanao tsovoteroteranao daholo ny olona valiny ataovy zay ataonareo za manana n'Andriamanitra miaro aho zay zavatra hoe zava-dehibe ary manam-piarako ministre tsy misy garde de corps manaraka zany ary na dia efa niala amin'ny ministre tsy teo intsony ara ndraindray ny olona mahita hoe mandeha tongotra mandeha rehetra dia zao le ataon'le olona tsy fantatra hoe anao ty no generalina tsy mba tsy mba matahotra mihitsy toy zay ina ny atahorako za nga manam-pahavalo efa tsy nanao ratsy tamin'olona ianao dia mandeha any eny anarabe ohatrany olona rehetrarehetra ary zany zavatra zany ilaina analina fa ny tena zava-dehibe dia hoe matoky an'Andriamanitra ianao Andriamanitra ny miaro anao Andriamanitra ny tantananao Andriamanitra ny miaraka aminao azany fahatontsolo Ataontsika mafy velona Andriamanitra ny voninahitra ny général de brigade dia ivoka Frederic. Rehefa mahazo le grade zany dia antanina izahay hoe inona ny devisinao zay moa izy général io amin'ny fiteny zay rehetra tianao na teny frantsay na teny anglisy na fiteny paritra ny amoa dia nataoko fiteny paritra fa teny notsoahana tao amin'ny Matthieu 7:5 tapany by afaka mijery amin'ny telefona isika. Ny antony nanehoako an'io zany hamaliko an'le fanontaniany Flofy be alohan'ny maranako anaovako hafatra. Ny tiana ho resahana amin'io zany dia hoe asanjanahary sarotro avony amin'ny fiteny paritra rehefa amin'ny fiteny malagasy ofisialy izy ao anatin'ny boky masina ao misy afaka mamaky azy ve azafady ea zay ka midikany are velarina kely le mandeha asanjanahary sarotra vony asan'Andriamanitra zany sarotra fenina ary tsy voafina mihitsy tsy misy zay afenina tsy ho hita
zay ngamba izy voasoratra ao anatin'ny soratra masina ia tsy misy tampona zay tsy ho hita fa tsy misy afenina zay tsy aseho na takona zay tsy ho fantatra zay nadika ohatran'izao zany izy amty gaga be ny mpanoratra ny mpanao confection indrindra le namaky azy tary amy toerana le nanolorana azy anaovana le cérémonie gaga be hoe ina koa ny dikan'izany ny antony mahatonga aby teny io zany de zao za moaraka nolazaiko teo nanomboka hatrany amy fahazazana sany amy sampana mavo no efa tato anatin'ny fikambanana ary nitazomiko le hoe ty le androany ty le mandrakizay natany misehatry ny asa zay moa le fanontaniana tao mahajampy zany aho no nantsoiny mitondra fanjakana voalohany zany hoe nommé par degré mpiasa fanjakana tendrena mpiasa fanjakana ambony anisan'ny voatiko hatramin'ny fahazazako le hoe rehefa zaho mitazona soetra ohatran'ireny ny orinasa zay tantanako dia asiko farafakely ny tapakandro na farafakely ny adiny ray na mety ho tapakandro anomezako voninahitra an'Andriamanitra noforoniko tao Mahajanga ary nitohizako tany Antsiranana isaky ny alarobia ao amin'le foyer-ny gendarmerie zany na salle de fête de nasiko hevitra salam'izao ohatran'izao ataontsika zao de misy toko sy andiny anankiray zany belabelarina de miady hevitra nahatra musulman mazahao adventiste rehefa mety ho miaramila zany tsy manana asa atao zany hoe tsy ana miandro raharaha izy de mankao daholo na tiny na tsy tiny satria baiko miaramila io misy mimenimeny fa rehefa nandeha ray volana roa volana nisy fotoana tsy nisy noho raharam-pirenena mety hoe zavatra misy eo amin'ny tanàna misy dia nangataka le miaramila le musulman kory asa nangataka hoe angaha tsy misy raha pitso mena raha tsofoka kely niady teo hoe ao amin'ny terrain de rassemblement le toerana fanaovana famorina hoe asita kely mba 10 minitra 10 minitra fotsiny lasa tiany zareo le satria niasa le fanamasina ka amiko zany efa fiainana le izy ka tsy manelingelina mihitsy ny fampifangaroana ny raharaha finoana an'Andriamanitra sy ny asa mahazandany fa ny fanolotra am'izay aza efa lasa finaretana satria fijoroana vovolombelona nisy ray aman-drenina zandarma anankiray aza mialohan'ny alako tao Mahajanga nandeha teo amin'ny terrain fanaovana rassemblement tany indray mandeha zaho izy tena gaga zaho gendarme retraité izy am'izao zaho izy tantaran'le zanako satria ny zanany miaraka aminay ao no hoe io colonel io le isaky ny mivory isaky ny manao famorina kalamanjary io zahay de tsy maintsy miteny anaran'Andriamanitra zaho tsy mbola sous-officier zaho fa tsy mbola nahita manamboninahitra anao an'izany aho izy hatram'izay ny asako na izy ka zaho misotro ronono zao ka tena misaotra anao izy moa fa mpiandry le olona am'izao misaotra anao izy fa tena fa miova be izy ny gendarmerie za aloha tsy mahafantatra ny talohako fa ny anazany nataoko fiainako le izy asana mahavaly le fanontaniana fa mendrika tiaka aloha zany hoan'Andriamanitra aloha satria tisy hovaliana ve le resaka hoe manana nylara telefôny lase daholy Mahajanga ray vohatra mety inona mety antikana zany na inona ny safidiny sena na hoan'izany fahitako azy aloha ilain'ny olona zany ny manana n'le laharana fiantsoana satria mahabe ny olona mitaraina ary i Mahajanga io tam'izao niasa tany tam'izao mbola tany amin'ny compagnie 300 isan-taona nitrangana haladromy 300 isan-taona zany hoe
anatin'ny herinandro mety misy tranga iroa telo efa isan-taona telonjato fa rehefa niasa tao zany a nitily anankiray izay fiaka mazoto tao anatin'ny telo-taona dia ny hena enina azafady efatra taona ny hena enina amby dimampolo ny tranga tamin'ny fahatelo taona ilay telonjato fiaka mazobe zany ary ny fomba nanaovana an'izany a dia miaraka tamin'ny fiaka miezaka efa maty pasteur Jean pasteur Jean taditsika fiaka miezaka nanao ravinala izy fa tsy nahazo tapamporoana roa fa izy kosa mamita manampy ny olona manao devoir TP4 mitovy amin'ny maty mitovy amin'ny maty efa maty koa izy personam dia fiaka miezaka zany dia namako nampandry tany ny eritaona voalohany dia nampiasana tena le maha miaramila ny manaraka rehetra dia miarahana taminy satria tsapako fa ny laina miara-panahy tena ny lena ary nahombo le izy zay nazona zay vokatra isika tiaka mafobe misy afatra zay mihitsy le boky nosoratako tamin'ny TB2 ny scotisme sy ny tsy fandriam-pahalemana ao boeny fa ny filofobe tam'izany moa ny teny hoe tsy mety tio izy tsy atao hoe boeny fotsiny fa eto Madagasikara dia novaina hoe eto Madagasikara le izy ny afatra zany anankitelo ity sanatria tondro izahay ray aman-dreny ato ty dia nisy nanampy ahy amin'ny fanoratako ny bokyko hatramin'izay ary za zao zany efa manoratra mbola tsy fantany hoe inona le lohateny fa mahakasika izao ady hevitra izao sy miampy an'ilay rongony taria Diego taria Antsarana io zany nagnisan'ny tafiditra ao am'le teny malagasy araky le fiteny nataony sendra moa sendra sesetry filosetry misy ady tsy vitako veo izy izy za zany mieritreritra hoe ady dia mitena angamba zany tsy vidatsy lasa manao ny any hafa foana ny Andriamanitra sy ny hafa dia didy mitena le fiteny vahiny io zany no ifanakalozantsika any amin'ny asa any am-pianarana koa aza fa le fiteny malagasy kosa za tsy mahafety amin'ny malagasy fa azo atao tsara ny mianatra tena zavatra misy mantsy am'izao rehefa atao hoe mialatsiny standing hafa dia le miteny malagasy lasa menatra nefa diso be zay amiko ny télévision zany sy ny radio dia agnisan'ny mampiatatra teny malagasy indrindra le isaky ny alarobia voalaza ny général teo lazaoko raha maro tena zany ndraindray mandeha amin'ny toerana tsy misy tsy mahazo Don Bosco dia tena malahelo mihitsy rehefa tratra alarobia any satria za manaraka foana hatra amin'ny hoe tapitra indray fandaharana dia ovina indray vao misy fandaharana satria tapitra izy dia vakansa kely asa eo amin'ny ray volana misy fotoana mijanona tanteraka mihitsy ray volana ia dia mijanona dia vela hitako ela be mihitsy ka amiko zany azo atao tsara ny mianatra teny malagasy amin'ny alalana ny fandaharana zay omeny zao zokobe zao faharoa amin'le hafatra isika ato amin'ny tily eto Madagasikara ato amin'ny skoto malagasy fanazava ao anatin'izany dia manan-karena be mihitsy manan-karena zavatra maro na amin'ny fahaizana taratasy na amin'ny fahaizana asa-tanana na fahaizana fanatanjahantena fahaizana mozika tena be dia be io fahaizantsika koa dia tsy hoentintsika any am-pasana
misy farany zao rehetra zao zazany miangavy atsika mahaiza mizara zany hoe tsy tokony hoe ho tia mizara fotsiny fa tokony mahay mizara hoan'ireo zandritsika farany tena farany de mitoy am'izay ihany le hafatra biby satria biby zao nahay mizara mahatonga atsika mbola mijoro hatramin'izao io le hoe ataovy tsaratsara kokoa ohatran'ny vantanantsika teto ity tanàna ity eto nge atialabe tam'tytoerana ity Adialasapin taningazana zao izy misy trano mahafinaritra azo anaovana mariage azo anaovana conférence débat tonga na généraly anankiroa zao ary mino hafa mbola généraly hafa ipotra avy ato am'ty le Madagasikara mendrika tehaka mafy be zany makasiraka généraly isoratsika ihany koa ny mpikarakara zany tao anatin'ny adihevitra zay nirantsika teto a marana zao fotoana izao tsika araka ny fangatana moa zany de mba isy sary fahatsiarovana kely irana aminareo généraly anakiroa miaraka amin'ireo tompona ndraiky teto anivon'ny fikambanana eo ihany koa mpiara-mondy lantoka arak'izay fandaminana moa andaminan'ny tompona ndraikitrasy teo lasa vokatra fa tonga de alefatsika andaotsika iaraka itehaka mafy be ho fisanana any général Désiré Makavelo tsy verivo intsana maro ny antsosika tamin'ity andro aty ataovy mafy mitehaka tompoko eo misy vahiny